isika rehetra. Voninahitra ilay ho an'Andriamanitra ilay miavo indrindra. Halleluia. Masina, masina, masina Jehova. Endrika ny voninahitra tany rehetra. Amen. Miaraka-tsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, iavana dia ho ampitombona ao amintsika manakariva ny fahasoavana ny fianganana avy amin'ilay tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Efa nanomboka tamin'ny andro tamin'ny herinandro tamin'ny alatsinainy teo moa ny fanokafana ny etsikana ny Fotoam-pivavahana ny komiteny sary sy feo. Androany izay mirahalahy ny tendreny hiaraka aminareo isy loha-hevitra ho velavelarina eto izay mahakasika mihitsy ny andavanandro mpiainantsika dia mino fa anana zavatra raisiny ianareo androany amin'izay zavatra efa nomanina noentina ho antsika rehetrarehetra teto. Ndeha irahantsika mamaky aloha ny salamo faradimy amby sivifolo, ny salamo faradimy amby sivifolo dia lendeniny voalohany ka hatramin'ny faradimy ihany. Miara mamakytsika ny teny amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe avia aoka isika iompy any Jehova, aoka isika nao fifaliana ho an'ny vatolampy famonjenantsika, aoka keo anatrehana amin'ny fiterana isika, aoka anao fifaliana ho azy amin'ny firana isika. Fa Andriamanitra lehibe Jehova ary mpanjaka lehibe ambony Andriamanitra rehetra izy. Eo an-tanany ny fitoerana lalina amin'ny tany ary azy mitendrombohitra avo, azy ny ranomasina fa izy no nanao azy ary ny tany maina dia ny voalohany tanany. Amen. Isotra sika amin'ny firana FPVM fahatsika ny andinin'ny voalohany sy ny andinin'ny fahatelo ataosika amin'ny feo fivoazana za ry Tompo zanahary ry Tompo zanahary manome voninahitra anao izay rehetra eto am-pitsanganana ry Tompo ity toerana ity fataona maro be ny mitsanganana fotaka zany no mitsakitsahana iteto tao anaty ranonorambe azy ohatrany hoe tamin'ny ranomaso nanomboana ny asanao nanomboka teto amin'izao toerana izao. Misaotra anao izay ankehitriny be dia be ny nandalo teto fa mandalo ihany fa ianao kosa teto ny metomboan'ny teny hoe fa ho ao mandrakariva ny masoko sy ny foko. Misaotra anao izay Jesosy, ianao ilay tsy miova omaly anio, ianao no mandrakizay anay mpampianatra tsara indrindra, hianatra izay matoa mianatra tsy mahay, ianao ny mpampianatra tsara indrindra ary nampanantena ny fananao masina ianao. Irako izy avy amin'ny ray ho ianao, izy no hitaridalana anareo amin'ny marina rehetra zavatra nampatsiarovoko anareo ho amboarany aminareo ary ny zavatra ho avy aza ambalany aminareo koa. Jesosy misy loha hevitra androany izay rahanay mifampizara mifampidinika eto fifampitazaina mety ho saropady zany any ka misisikeny foana ho an'ny devoly mitsofoka eny anelanelany eny izy mampihodikodina ny sainay
tsy banjina ny tena fahamarinana ny fampianarana tsy misy kilema. Misaotra anao zay noho ny amin'ny anaranao. Behery atahorany devoly sy ango vitany. Misaotra anao zay nanome fahefana. Hanitsaka menarana sy maingoka. Andresy ny hery rehetra nanany fahavalo. Mengavy re aho, mengavy zay. Aidino eto re ny anjelinao. Hanao mandamanodidina amin'ity toerana ity. Raha vo anangatanana zay. Androka, amoka sy anapotika ny asa amin'ny devoly. Ny anjely kosa anao anangatsabatra. Ka anakipikipily an'izany sy amidevondevona an'izany ho any amin'ny farimy rehetra afo. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Anarana ambony anarana rehetra sy fahefana lehibe indrindra. Didina nareo ry fanahy maloto. Mpanozombozona finoana. Mpanisy finoana aminay. Nampisy fisalasangana sy fisarahan-tsaina. Kapakapainy sabatry ny anjelinareo tsy manana fahefana mandritra amin'izao fotoana izao. Didina ho amin'ny farimy rehetra dorana amin'ny afimasin'ny Jehova olevina. Tsy vanona daholo ny fikasana rehetrarehetra. Ka ny fanahany tompo kosa haneloelo amin'izao toerana izao. Hitaridanana anay rehetrarehetra. Misaotra Jesosy. Ianao no asandatra. Ianao no membonandra. Dia mampianarana anao ny sitraky ny fonao. Iombona aminany aminao zay. Na dia vetivety monja ihany aza fa nenareo any akora lava tsy misy farany. Nenay vetivety segondra vitsy kanefa ry tompo. Raiso re, ankasitrao re zany fanomezam-boninahitra zany. Vokatry ny fonay rehetra manao ny hoe Masina, Masina, Masina Jehova tompony maro. Enika ny voninahiny ny tany rehetra. Amen. Mahazo toerana isika rehetra ary aloha. Ny 220 aloha ataotsika mialohan'ny fiomakomananay mirahalahy. Tompo te eo aminao ny olonao. Tompo ny fototra mandrakariva aloha ny apetraka rehefa alohan'ny ananganana. Na inona bika manendrika asa tsara ny fanorenana rehefa ny fototra tompoko ny malemy rehefa tonga ny tafitra rivotra kely tsy tohinina akory dia mety arava nandaniana ny herim-po rehetra. Amintsika kristianina tompoko ny soratra masina ihany ny fototra. Hoy ny teny latinina zay ny hoe sola scriptura, seul les écritures, ny soratra masina ihany. Io ny fototra ka rehefa manan-karena amin'io tsika na inona aloha hevitra hodinihana tsy misy mahosongosona atsika satria manana fototra tsara tsika. Ny Timoty faharoa, taratasy faharoa ny soratanao an'ny Timoty. Ny toko fahatelo. Timoty faharoa ny toko fahatelo. Andininy anankiray ihany no raisika dia ny andininy 440 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao ny hoe izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoko ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana zay diso, ho fitazaina amin'ny fahamarinana, toy ihany hoe mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonina tsara amin'ny asa tsara rehetra. Fifaliana ho anay mirahalahy pasteur Herzou Ratsiandavana, pasteur Alain Ara Samuelson.
miaraka aminareo amin'izao tolakandro ny Alakamisy zao. Mahitsy be ny loha hevitra mbola manodidina ny resaka fitiavana, zay tena voakasika izany moa dia ny tanora, araka ilay teny teo hoe mampianara, ampianaro ny tanora, reseho lahatra ny tanora, amporisio amin'ny fahatsarana ny tanora mba ho tanteraka. Parfait ny dikan'ilay tanteraka, fa imparfait daholo zany ny ankamaroan'ny zanaky ny fiangonana. Ary rehefa nisehatra tahaka an'izao tsy ahafahana mitaiza intsony dia tsisy fanantenana intsony. Noho izany ilaina ny fijoroana, mety hananana fahasahiana, fa tsy vitsiko ny fiangonana tsy mahasamy joro intsony amin'ny foto-kevitra zay tokony hijorony. Ny mety hoe fiomanana ara-pahasalamana mialohan'ny fanambadiana sy zay tontolo mety manodidina an'izany no resantsika eto androany. Somary sadekadekatra ihany aloha ny tenako, satria mandray roa eto, matazana anay ianareo dia mpitandrina, mpitondra fiangonana, ray aman-dreny am-panahy, zany ny tazanareo na dia ny fomba fitafinay fotsiny aza. Maray roa amin'ny andraikitra mampitsabo satria raha miresaka fahasalamana isika dia mety hoe manana hevitra be dia be hanohanana ny foto-kevitra sy ny loha hevitra hifampidiniantsika eto kanefa moa matazana olokendry olo malam-pahalalana maro eto raha mijoro eto izay maralatso hoe izay ny tapipahaizana indrindra, tsy hoe izay ny mampianatra dia ianareo mipetraka ny mpianatra dia tsy mahay fa mila ampianarina. Samy olo-dehibe tsika no mifanotrina eto ary hoy aman-tsain'ny pasteur rahalahako teo hoe indraindray misy zavatra ohatrany tsy mifanaraka ihany ray aman-dreny ozy le teny frantsay zay hoe du coq à l'âne, le coq ka ny akola dia ny anina le apondra, dia mifampiresaka zany ny akola sy ny apondra dia tsy mifankahazo mihitsy. Ny antony satria raha mandinika anareo eto zao dia tanora zokiny ny betsaka, tanora zokiny, mahita tanora zandriny any ahatsoatsy ety aloha ety. Le tanora zokiny zany efa tafidy sao anatin'le sehatra fanambadiana dia ifampizaritsika eto mba hahafahana mampianatra, mandresy lahatra, manitsy izay diso araka ny fampianaran'ny apôstôly teo ny tanora zandriny. Marina fa amintsika protestanta réformé dia tsy didy ny fanambadiana. Ho an'ny fiangonana katolika romanina dia raisina ho sakramenta na sacrement ny fanambadiana. Ny heviny anankiray mantsy ny hoe didy, izay ny dikany teny hoe sakramenta. Kanefa koa mety misy famaritana hafa na Jesosy tompo na ny apôstôly dia tsy nandidy mihitsy hoe tsy maintsy manambady. Tany amin'ny famoronan'Andriamanitra ny nahita hoe ohatrany tsy mety raha irery raha lehilahy ka. Mba raiso saratsaina tokoa nge olona hoe tsisy afa-tsy lehilahy eto ambonin'ny tany. Raha vao miditra ao an-trano ny azo antoka, feno lamby eny ambony fandriana, feno vilia ao anatin'ny evien, korotana ambony ambany, azo antoka izany. Dia misaotra an'Andriamanitra izay lehilahy tsy hoahana avy aminay nareo vehivavy, natao ho namana ho sahaza mihitsy. Dia nitsofin'Andriamanitra rano iamaro hanataranaka hameno ny tany reo olombelona voalohany napetraka ireo. Fa taty aoriana tamin'ny andro ny fanekena vaovao izay iainantsika amin'izao fotoana izao dia tsy didy mihitsy ny fanambadiana. Mamaritra kely any hoe
ny fiangonana rahavavy katolika romanina no mametraka hoe sacrement na sacrameta didia fa na izany na tsy zany aza nefa tafiditra ao anatin'izany voambolana izany koa ny hoe sacré masina ny fanambadiana. Izy tompony moa Jesosy tsy nanambady fa nanambady ihany ka izy ny fiangonana ny vadiny, tsika ny vadiny. Ny apôstôly izay nanoratra taratasy fototra fampianarana amin'ny maha-kristianina be indrindra, Paoly izy ny safidiny tsy nanambady. Dia indraindray mety amperikerika ny sainy na ny efa manambady na ny mbola tsy manatokantrano, ozy ny apôstôly Paoly hoe ho anareo izay efa manambady aza manao izay isarahana. Fa lasa loza mitatao, fléau ozy ny teny frantsay eto amin'ny tany sy ny fanjakana, miazakazaka mamelona magistrat sy avocat ny akamaroan'ny mpivady, ary mimiakatra be ny tany fisaorambady eny amin'ny tribonaly mahamenatr'olona. Hianatritsika hifanakalo mba tsy hatonga amin'izany. Mbola resaka akapobe ny aloha zany zavatra resako aminareo zany fa misy zavatra takina mantsy. Matetika maika iroso amina resaka fanambadiana ny tanora. Le izy koa lasa misy resaka endrika fananana reo olona. Efa tratran'le fanatotoloana ny akamaroantsika. Ary ndraindray koa mety misy, za tsy miteny hoe ny ray aman-dreny rehetra mampirisika ny zanany satria za ray aman-dreny manan-janaka, dia mba mandina mety fikasany koa ny ray aman-dreny hoe ay mba metimety aminay raha ranona ny vinantonay. Rehefa ray aman-dreny manana an'izany fikasany zany. Fa io moa ho an'ny tanora, zay tiako ihany ozy ny tanora, ary marina zany. Za tsy ampanangatanana na ampiady hevitra hoe iza ny momba n'ilay fanambadiana amboarina. Efa vieux jeu be koa ianao zany pasteur, efa taloha zany pasteur, efa tamin'ny andro dadabe sy ry bebe zany, fa hatramin'izao ve mbola ho asinany zany koa. Fa ny mahagaga angere olona dia zao le namboarina ohatran'ny maharitra, fa le nomena safidy vao mierika dia fa arina ny akoho mavondrazana fa nahitany akanga. Zany zao ny zavatra misy iainana amin'izao fotoana izao. Za tsy miteny ka mampirisika anareo hoe ohatry ny anondra ny ty pasteur ty, ohatry ny anamboatra angamba izy mirahalareo fa mindrana ny teny pahendreny ny ray aman-dreny lehibe rehefa mipetraka ny fepetra rehetrarehetra kosa. Raha vazo mitovy ve moa hainareo ny toy ande? Raha vazo mitovy ve dia hita rano? Fa le fepetra mila mipetraka tsara, ny fepetra ara-pahasalamana zay no resantsika eto androany. Ary satria fifanakaloza-kevitra izy ty, eto am-boalohany aloha zany dia manamafy ny hoe somary sadaikadaikatra ihany mandray an'le kaskety anankiroa, satria raha vao mijery anay amin'ny rahalahy ianareo dia mpitandrina mpitondra fivavahana no nitazanareo. Raha vao miresaka mampitsabo ana madokotera, resaka médical dia efa mety resaka aranofo ny betsaka, kanefa aza dino fa ny mpitandrina. Mety ho fakam-panao an'ny olona hoe niara-panana ianareo pasteur, fa ny olona taizaina eo anatin'ny fiangonana tompoko dia olona feno, vatana, saina, fanahy. Noho izany mila mahasahana an'ireo endrika fitazain'ireo ny mpitandrina. Mety misy resaka mety manimanimba sofina ve, fa ataontsika ampamotinana tsara satria olon-kendritsika mifampiresaka. Mety misy resaka fady ve, farafady manimba zavatra mila vakina bahan-tsilana, so dia zao ny fotoana tokony mahamety azy. Fa entsika ampahendrena nitondrana ny ty raharaha ty. Mba mengavy vetivety ara mety ho an'ny teknisianina ty le prizeko ato ty tsy mety mitsofoka amin'le ralonza, fa raha mety dia mba atsofoka amin'le anankiray. Tsy azafady ray aman-dreny fa maniraka ray aman-dreny sady manira-joky ahako.
Aleo tonga dia fampizarana ny itondrana ny tiresaka ty atao vaky-bahatsilana. Hono a ry havana isana, mety ve sa tsy mety ny manao fizaham-pahasalamana mialohan'ny rosoana amin'ny fanambadiana? Hevitra nabediny eto a, ny anjaranay mirahalahy dia manome ny feikevitra zay tohanantsika ara-tsoratra masina. Eto tsisy tapenam-bava, alao ivoaka le zavatra tsy mety rehetrarehetra, fa raha vao kobokoboninao i zavatra mety tsy ety ao io a, dia lasa ohatran'ny cancer be mihitsy io. Mety ka, misaotra tompoko. Mety ve manao fizaham-pahasalamana alohan'ny ivadiana sa hoe zina ny lalan'izany pastera, ny fitiavana mahafeny zavatra rehetrarehetra, ka ny hitako zao ara fa efa tena ohatran'izay iny a, rehefa tiako dia tiako fotsiny. Andao hifanankalozantsika ny hevitra tompoko. Zay mantsy a loha hevitra androany. Atsangano ny tanany izay manao hoe mety a ny anaovana fizaham-pahasalamana alohan'ny fanambadiana. Mimiampy izy zany. Alao ampidinina, aza mba menatra maneho hevitra tompoko. Izy indray no manao hoe ohatrany tsy dia misy antony ilana loatra ny fizaham-pahasalamana mialohan'ny fanambadiana. Atsangano ny tanana fa tsy manenina. Na misy ka, tena misy. Izy ny tsy manan-kevitra. Ny tsy fananan-kevitra koa tompoko faneho-kevitra dia aza menatra maneho hevitra. Alao ara fa tonga dia ifampizarantsika izy ty. Toany no hevitrareo. Ataontsika amin'ilay voalohany aloha hoe mety pastera ny anaovana fizaham-pahasalamana mialohan'ny fanambadiana. Dia tsy fantatro ho an'ny taniny efa mpivady eto sika hoe ahoana nanao fizaham-pahasalamana ve nareo na tsy talohan'ny fanambadiana, dia hitantsika eto ny marina. Hitantsika eto dia amboarina eto izay azo amboarina. Le nanangatanana hoe ohatra mety, tena mety pastora le manao fizaham-pahasalamana alohan'ny fanambadiana, toan'ny hevitra tompoko fa aza menatra. Ny hena masaka ny mahavelona fa ny hena maso mahafaty, dia aza matikena maso. Ndahoara satria hitaizany zanantsikatsika. So dia zay ny ahafahany mandroso anao ray aman-dreny a, omenanao a ny fitaovam-pitenenana. Mety ny izahana ny toe-pahasalamana mialohan'ny fanambadiana, indrindra ny amin'ny tanora amin'izao fotoana, ny amin'izao fotoana, satria ny anambadiaka iterahana, nitsodrany koa Andriamanitra hoe maro fara maro dimby, ka ny tanora amin'izao fotoana na ny olona amin'izao fotoana rehefa tsy miteraka dia veloma lava. Fa ny olona taloha ary hitako be deabe dia lambana koa faty ny sarahana satria fitiavana ary tena fitiavana. Zay moa zany faneho-keviny. Ny anambadiaka iterahana ho ny kolotsaina malagasy. Raha mametraka fanontaniana aminareo a, dia ozy nareo ka nareo lahy inona ny antom-pisinareo tsy hamaly an'ilay fanontaniana. Fa any midinitinika tokantrano no mametraka n'izao fanontaniana izao zay. Za manokana tsy fantatro ny mpitandrina namako. Raha tsy miteraka moa zany nareo roa dia ahoana? Satria ny anambadiaka iterahana. Zava-misy zany tompoko a. Zava-misy mihitsy zany. Eo a, traika efa hifampizarana izy ty. Efa nisy fotoana namelabelarako ihany teto resaka momba ny tokantrano sy fanambadiana. Efa mahery loatra ny vaikan'ny fanatotoloana, dia tsy any amin'ilay tena fototra tokony mipetraka no mipetraka. Raha antaniana izy roa kely, nanompoko viana moa zany zao nareo roa no nanomana ny ty raharahanareo ty. Efa hery taona pasteur, efa roa taona pasteur,
efa enim-bolana. Inona no nampahela be an'ilay fanomanana? Ka ny tena zavatra ange pastera tsy mora. Efa jato ny invité anay. Zay mivady ohatrany tsy dia mbola manahoana loatra fa ny ray aman-dreny aza ny tena sponsor ozy ilay fitenenana izay. Manohana na partenaire be amin'ity raharaha ty. Ary matetika koa raha ho an'ilay efa akaikikaiky ny fotoana efa ozy ny fiteniteninay taloha izay hoe ary toa efa voky vary. Aindareo ny dika ilay hoe voky vary. Nanana fotoana ela be nareo nanomanana ny ray andro fotsiny. Ny ray andro no manana ela be iny fa tsy nanana fotoana na tsy nanokana fotoana hieritrereta ny ampitson'ilay ndray andro satria ny tena atao hoe fanambadiana tompoko le mariazy tsy le seremonia be makotrikotroka fa le manomboka ny ampitsony iny. Ka mandrakipo maso araka ny voalaza ny ray aman-dreny teo hoe ny fanambadiana lambana koa ka faty ny isarahana. De raha raisiko le tenin'ny ray aman-dreny teo kolotsaina malagasy ny anambadiaka iterahana. De aseko mifanolobodorindrina izy roa kely. Inona le hoe mifanolobodorindrina? Miara mipetraka eo amin'ny seza eo izy de ny anankiray makaty de ny anankiray makaty. De ozy mona sy marenina mifampiresaka tsika izao. Anontany fanontaniana anankiray anareo tsy ny vava no miteny fa ny tanana. Nareo ve efa mba niresaka hoe atao firy ny zanantsika? De ozy nareo hoe mba hafahafa koza ny fanontanian'ny paster zany. Ka inona moa ny anambadiana tokoa tsy iterahana rineny e? De asiana manangan-tanana. Tsy maninona tsy ampy ny tanana ray dia ampiana tanana ray. Tsy ampy ny tanana roa atsangano koa ny tongotra tsy maninona. Ozy neny anankiray. Ozy neny anankiray. Tovy sa tsy nitovy? Inona ny antony tsy nampitovy azy? Tsy miresaka. Tsy miresaka. Ohatrany hoe amoaka tsy ambaratelo fa raha mahasoa ho anareo tanora zandry-zanaka teo aoriana. Fony mbola niaraka mbola tsy nivady vita neneniny izay roa izay sy nivadiko. De efa nifampiresahana no hoe ary raha sanatria moa tsy miteraka tsika. De ozy zao nareo tsy manam-pinono nareo pasteur. Mila homanina zany satria mazava be ny tenin'le ray aman-dreny teo. Tena ray aman-dreny izy. Anisan'ny antony mety mampatonga ny fisaraha-panambadiana tsy mamokatra le couple. De efa nisy karazana fifanekena ny fanaovanay mivady. Io samy manana ny azy. Hoe raha sanatria tokoa moa tsika tsy miteraka de ahoana? Fa enjana be koa le fizahan'Andriamanitra toetra. Zay mivady tsy dia afaka tsy niaraka mipetraka moa zany. Fa rehefa tapa-kevitra hoe ndao iroso. Ary zay no mahafinaritra an'le taigna samy taigna. Samy tao aminatina samy katezo vokatry ny katezo moa keto moa tamin'ny herinandro teo. De nety. De efa samy fakalala. Fa hanomana an'izay. De samy mitady de izy mipetraka teto Antananarivo moa zany asa tany anindra tany. Efa taoko efa samy fataonana efa samy lehibebe ihany. De ny anambadiana tokoa iterahana. Fa rehefa tonga ny tokoa tsy mampaninina milaza an'izany fa za tsy nalana ny vadiko raha tsy efa vita mariazy zay. Zay nefa olona samy olona pitaiza olona samy tazaina daholo ty zana-bahoaka rehetrarehetra ty tsy nentiny teraka. Tsy nentina azo. Efa saika lasa nehitreritra eny hoe zao le zavatra ny fanarahana fony mbola niarakaraka fotsiny hoe raha sanatria moa tsy miteraka. Ho anareo tanora ny tenenana an'izany. Tsy le hoe firy ny evite andry. Inona ny thème? Zany ny mampiazakazaka. Fa tsy hoe inona ny ndray atao ampaharitra ny ty raharaha ty.
de normal be lotsika be ny eo bolan-drazana hoe teny mpanangona anankitay moa no naorina le fitiavana rava teo mpisoroananavo nangotragotraka be zao le tao anaty kitay tao anaty vilany tao ndray tendakanina be ndray mbola tsy tehina de rava teo le izy rava ny anambady kiterahana karaha sanatria zany tsy miteraka ahoana mila dinihany zany tompoko alohan'ny rosoana fa ny olana de zao zava-misy mba ahafantarako fa tena miteraka de loha ametrahako zay le réalité tonga de mahitsy be ahoana tokoa moa ny ahafantarako fa miteraka io eo amin'izay mipetraka ny toerana misy anay ray aman-dreny na tsiaro efa nodomandry ny ray aman-dreninay no zasy ny zandriko faravavy 20 taona nelanelanay ka raha miaraka izay sy ny mamanay taloha de lazay mifazandriny lazay ny olona fazandriny mamanay satria sy 20 taona niteraka ary raha miaraka izay da taloha zany nitaizan'lay zandrinay faravavy de lazay ny olona fazanako le zandrinay faravavy rehefa nanambady izy hiditra ny anambady efa tsy totsony dada sy mama de zay zokony lany nananatra tena nananatra zay sambatra zay lehilahy raha olona mbola madio no miaraka aminay fa tadidio fa tsy ny vehivavy ihany ny hoe madio fa rehefa nanomboka ny tsaingotsaingoka tany koa ny lehilahy de efa tsy madio azafady mety eo manimba sofiny zany zavatra teneniko zany nyresaka hoe fahadiovana na virginité nalana ny vavy ny vehivavy virgine tsy mbola nalala la lehilahy virgine tsy mbola nalala vavy kanefa de zay aloha zany le foto-kevitra na le principe ny soratra masina ny firaisana ranofo alohan'ny fanambadiana na inona foto-kevitra apetraka tompoko de ny soratra masina tsy diso de fijangajangana efa mba mivoatra kosa pastera efa mba évolué pastera efa mba zany angeny mampandroso ny vazaha pastera ny anazy raha tokantrano io maso union libre inona ny problème de maninona raha mba hitanareo vokatra ilay kolotsaina sy fanatotoloana de ohatrany hoe diso ny baiboly tsy diso tompoko ny soratra masina ary mbola mampirisika an'izany zay arak'izay azo atao ritovolahy sy ritovavy arovy ny tenanao arovy sahimana hoe tsia ka tsy ianao ngeny eo amin'ny toerana pastera gaga avy any am-piangonana mandala eo an-tanymena misy sekoly ngezabe eo anankiroa ary sekoly mpiangonana zany sekoly zany fantatrareo na tsy olazay koa zany anarany amin'le fotoana firavan'ny mpianatra iny tena ny ranorany nanaraka ny tany ny valan'ny rano koatra n'le dessin animé ireny marina mafy reto tsy vao classe de 6e raha betsaka indrindra fa saina vizahano ataony tsy tahotra tsy enatra hitam-bahoaka ary ohatrany hoe fifalinana fiertéany mihitsy hoe zay manao an'izao mbola tia ihany aloha fa mbola tsy tia azonareo le tiako tenenina tsy azon'ny le tiako tenenina ay misaotra le saina vizaha ataon'le ankizy kely zany fa norokoroka be ohatran'ireny an'le film série reny de ny tena menatra ndray aman-dreny miondrika rehefa ohatran'ireny fa ny dala nge raha tenenina ny lambany azy ariny fa ny endry no miondrika raha mahita ny fahadalana de ho zany daholo ve tompoko ny afaran'ity taranaka ity Sodome
e Gomor, Sodoma sy Gomor. Manana fahasahiana indrindra ho an'ny tovavy mandahy. Ka le tovavy namanay mihitsy koa nke pastera ny tena mampiresika hoe andray ndriko manjakely io ve tsy itsy zao tena taratara be amin'ireny mihitsy rano manononona anarana eo daholo. Zay re tsy vao nanomboka classe de 6e anala CPR de efa ho ay. De vokatry zay fotom-pisainana sy efa kolotsaina miparitaka zay de le olona manaraka ny atao hoe normalité na le norme indray ny lasa tsy norme. Ianao zao raha manao pataloha jean mety hoe velondrirana de mezan'ny olona, fa le misy gokagoka be reny manja tsara, vadika mihitsy ireo olona ny glopy, vadika ny glopy. Mila resahana melony hoe firy ny atao zanatsika raha tsy miteraka ahoana. Ny anabadika adanana ozy ny gasy de anotaniny reto mpivady tonga eto reto, nareo ve tompoko tao anatin'ny fanambadiana tena niadana be foana. Iza ny samy teny tonton Jimmy taty Lola misedra be aho ara fanambadiana tsy vita sedry zany atahorana tsy aharitra, atahorana tsy aharitra. Ohatra ny volamena ihany eo mba hahafahana tena hoe tena tena pur zany volamena zany de sedraina izy aloha. Fa ny an'Andriamanitra tompoko marina fa nitsodrano ny tompo hoe ny anambadiaka iterahana. Ny fikasako sy ny teny fikasako aminareo de fiainana sy fiadanana, fa ny anambadiako ho namana. Zay ny an'Andriamanitra, anaovako namana mpanampy sahaza ho azy izy. Matetika ireo olona ny namana aza mety akaikikaiky kokoa, mety hoe piraita-po aminao, azonao izarazarana kokoa, ny tena idéal sady olo tianao izy no namanao afahanao izaranao ny rehetrarehetra. Verina amin'ilay loha hevitritsika hoe mety ve ny anaovana fizaham-pahasalamana fa anisan'ny anton'ny fanambadiana tokoa ny ananana taranaka, ka sao dia hanimba ny taranaka mba tsy hanenenana. Ny hevitra le ray aman-dreny teo no feheziko. Misy manana hevitra hafa koa ve hoe mety resaka fananana ihany ve no ilaina ny resaka fizaha-pahasalamana sa mety misy lafiny hafa ihany koa. Isany mbola manana fitenenana atsika rehetrarehetra te. Na le mifanohatra amin'izay indray re ndao afaka mandroso ianao, afaka mandroso ianao hoe mety le izy. Tsy miasa koa mipiasa amin'ny fahasalamana raha tsy manantona angenareo amin'izany. Satria betsaka nanome ny fitenenana dia miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Mety ilay fizaha-pahasalamana aloha ny fanambadiana, satria antsony ny anankiray ihany koa satria voalohany aloha fitiavana aloha ny mamatotra, dia matoa iroso amin'izany hoe fanambadiana zany dia tena hoe tokony hoe misy zavatra matotra ao. Dia faharoa manaraka an'izay mila mifankalala ireo olona roa ifanambady ireo, indrindra mila fantatry ny anankiray ny fahasalaman'ny anankiray, satria ireo olona ireo iray trano ary iray trano mandrakizay. Dia na dia ny sakafo tsy zakan'ny olona anankiray io dia mila fantatry ny anankiray. Dia zay ny antony tena tsara anaovana fizaha-pahasalamana mialohan'ny fanambadiana, mba tonga dia efa fantatry ny anankiray ny aloha izy teny olona marary aty, mba tsy isian'le olana rehefa tonga ny fotoana hoe za ty atikena be ko ianao tsy hinana, dia matonga ny olana ao anatin'izay raha aorian'ny fanambadiana vao mahalala an'izay. Saotra tompoko. Misaotra tompoko, misaotra ny amin'izay fanehoaka hevitra izay. Marina zany satria omentsika rehefa moa zany ny fehiny ny zavatra tokony atao ka nany efa ao anatin'ny fanambadiana mila mamerina
na ny mbola iroso amin'izany lalan'ny fanambadiana zany a mila misaitsaina ndoandray alayntsika ny hevitra le hoe tsy ilaina paster zany manao fizaham-pahasalamana zany a zao ny antony a dia akafaikevitra tsika nisy nanangatanana teo toany ny hevitra reo fa za menatra manoakevitra toananginonareo resady ve toany fa tsy maninona ifampizarytsika eto izany manao hoe tena tsy mety paster za manao fizaham-pahasalamana zany a o le ray aman-dreny teo hoe ny fitiavana ny fototra ny fitiavana voalohany indrindra dia ozy ny faindrena kolotsaina malagasy koa hoe izay tiana mitompo tare ka na ozy ny olona hoe rangaty fa nareo ve jamba na oramatoty fa nareo ve tena tsy saina mihitsy ny fiarahamonina zany efa miorakoraka fa ozy ianao hoe manja ny ana io zay le fitiavana manarona fahotana maro fa ilana koa ny fahasahina ka aloha ivoaka le hevitra tsy maninona nge fa menatra ve nareo anoana le hevitra hoe tsangana tompoko ohatra nanangatanana anao teo hoe iny ary aloha mba resiray mibaolina fa iza kosa ny tonga dia isy resy eto amin'ny anaran'i Jesosy aloha toanako ary ny hevitra raha amiko aloha zany dia tsy ilaina le izy tsy hoe tsy ilaina fa afaka tsy atao le fizahana mialohan'ny fanambadiana satria ny olona roa ane raha vao hivady izy mety efa niaraka efa ela dia efa mifampizaha toetra dia efa mifampitantarany ny olana mety hoe ohatra hoe misy taizana retina na ohatra izany dia efa mety hoe efa nitady vahaolana sy ohatra izany satria raha ohatra hoe mbola izaha fahasalamana indray a mety hoe misy aretina tena grave ohatra dia mety hanimba sy le fiarahana le izy nefa ry zareo tena mifankaty dia amiko aloha ohatrany tsy mety amiko le fizaham-pahasalamana fa aloha mifankaty foana dia mety mampihena n'le lanjan'le fitiavana zay ny fahazahoaka anazy misy zavatra mety ozy izy teo hoe tokony mifampiresaka tsara tokony mifanakalo hevitra alohan'ny fanambadiana fa ny zavatra misy ange ray aman-dreny dia zao hoe afeniko ty sao dia tsy ho tiany aho za efa tsisy miaraka tamiko tsony fa efa mahafatapatatra n'le zavatra koa dia rehefa tonga ao anatin'ny fanambadiana vao misy amin'ny teny frantsay hoe mauvaise surprise ho aiza tsony efa voafatotra fa fanehoan-kevitra le tsika eto misy lafiny ratsy sy lafiny tsara daholo ny fomba fijery rehetrarehetra misy lafiny tsara azo raisina tamin'ny fanehoan-keviny teo ny hoe alohan'ny rosona amin'ny fanambadiana sy alohan'ny rosona amin'ny resaka fanaovana hoe je t'aime sy io fiteniko matetika eto tsy mandreraka any mamerina azy alohan'ny tenenana amin'ny olona anankiray hoe tiako ianao dia mieritreretra tsara fa rehefa tsy handray andraikitra aza miteniteny foana fa ny fitenenanao amin'ny olona anankiray hoe tiako ianao kanefa ny zavatra misy amin'izao vanim-potoana ianantsika izao tena malaky vavabe mihitsy boloko be ny akamaroan'ny tanora ay daholo tia karazana voambolana rehetrarehetra ry ny havana raha manatoanina ser Jean Joseph Rabearvelo zany tsy mbola manana ny aingam-pana ananany tanora amin'izao indrindrindrina mahazo n'ity pitsipitsirina amin'ny bouton ty dia alefa any le izy tamin'ny androny efa iny moa tamin'ny antsika mbola pistily manoratra an'iny raha mbola matahotra ianao mbola mitahotra hoe ahoana fa amin'izao toreo le fitiavana fa mandraisa andraikitra ohatra n'Andriamanitra nen'Andriamanitra ny fomba fandraisany andraikitra fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao dia hainareo ny toyana ny tsara indrindra ny anazy ny nomeny ary ny tena fitiavana tsy mihevitra ny tena intsony fa manao ny hafa mihoatra noho ny tena azy
ho an'izay mbola iroso ao anatin'ny resaka tena fanambadiana, fositry ny fanambadiana tompoko ny resaka akinafinafina, tsy fanaovana fangalam-pery ny fanambadiana. Zay a ny fahampizahana toetra tsara, fahaza-maika mahita ny atsara tarehiny sy ny tsanganiny sy ny fananany sy ny faripahaizany sy ny rehetrarehetra fotsiny, fady adio a hatrany fotony. Endry tompoko ny razantsika nanao hoe aza mandady azo tsy fantatra, fa tsy vao misy mipimaso kely indray mandeha de hoe manjaza matompianiny maso am'le fiteniko eto hoe nareo vehivavy drininitra zay lelahko lehilahy ny tena anjely latsaka tany ry ty falifaly ery le vehivavy etra ory olona de volaka izy ny anjely latsaka tany zany amefehany de mety anana olazaina koa na ampiresaka na nyray aman-dreny koa za mety manana fanontaniana, mety manana fanamarehana mihitsy izy maray aman-dreny mpitandrina azy ara-tsoratra Masina. Ny mahatsara ny fanaovana fizaham-pahasalamana raha tsy maintsy atao eto aloha ny lalàna malagasy de tsy mitaky ny hoe tsy maintsy manao fizaham-pahasalamana ny mpitovo irotsaka misehatra fanambadiana. Ny firenena izay tena mbola mitaky an'izany ohatra ny mampieritreritra ihany aloha de ry zareo firenena musulman. Inona zao mampalaza ny musulman am'izao vanim-potoana iainantsika zao? Ty volana ty de volana fahasivy amin'ny calendrier musulman ny atao hoe volana ramadany. De mandritra ny volana ramadany ny musulman rehetra eto ambonin'ny tany de mifehtena, tsy hoe ny sakafo ihany ny tsy hohaniny fa mifehtena am'izay mety ho resaka filanana besoin charnel na filana ranofo rehetra izy fa ny mampieritreritra fotsiny mifehtena izy raha vao mazava ny andro, fa raha vao miletika io masoandro io de fa vandre le fifehezantena. Posaka ny masoandro raha pisy de haingana de fihezana indray ny tena na resaka sakafo zany na resaka zavatra hafa mety ilainy ty tena ity. Tsika kosa aloha tsy ambo tena tsy mahavita mivita antsika raha resaka fifadikanina se tena tsy vala amby 20 andro izy tsy mihinan-kanina tsy misotro rano ao anatin'ny mbola mazava ny andro manao vavaka sy fifadikanina tsika eto manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 4 na hatramin'ny 3 sasany ao, fa manjary lasa misy asa miforona ho azy manodidididina ny fiangonana le varotra tsakotsako na tsakitsaky tonga de lasa tsika mihinana any amin'ny rehetra efa nampianatra anareo rehefa manao vavaka fifadikanina tsika de le hanina tokony ho antsika amin'ny etoandro iny omenany tsy manana fa aza manao business amin'Andriamanitra hoe za efa tsy ninana ny atoandro Jesosy de double ration ny arivo, tsy mety zany. Manao ny kibony ho Andriamanitra no voalazan'ny apôstôly. Eto Madagasikara de tsy misy lalàna hoe tsy maintsy manao fizaham-pahasalamana tany Europa fa iny raha resaka ohatra ny tany Frantsa. Ny tany Frantsa de efa tamin'ny taona 7 no nofoanana ny lalàna hoe rehefa androtsaka ny atota-taratasy eo amin'ny tompona raiky mpanjakana amin'ny fanoratana ara-panjakana ny olona anankiroa izay mifanaiky hivady de tsy maintsy mitondra taratasy fanamarinana avy any amin'ny dokotera na ny certificat médical prénuptial. Fa voalazako teny hoe ny akamaroan'ny firenena izay mbola ny fivavahana silamo zany ny tena manjaka be de tena mila an'izay mihitsy ry zareo silamo. Ny musulman moa ny lehilahy no afaka mampirafy fa ny vehivavy tsy afaka mampirafy. Ahoana ny hevitrareo valomaro sam'izany? Ny lehilahy anankiray afaka manambady 3 fa ny vehivavy musulmane ndry oaizy
fa izy kosa nefany a tsy afaka mampakatra vady hafa akoatran'le vady voalohany a raha tsy misy faneken'le vady voalohany na le tsona hoe vady be na inona fandresen-dahatra na inona fahaizana mampahalalana sy arena hananan'io lehilahy io musulman ka tsy manaiky le vadiny dia tsy afaka manambady izy. Ny kristianina tsy mahazo manambady mihoatra ny ray a Solomona ra-pastera arivo vadiny ko ny anazy anankiroa anankitelo vitako nge ara-baiboly mihitsy zany. Mialatsiny fa dokotera mpitsabo a dia ho an'ny dokotera mpitsabo ohatrohatran'izay ilainy ny vatana mihitsy ny alkôla ka ka dokotera zao ve nefa miteniko ka izy hetso be mihitsy mba olona nianatra kely ihany ny tenana dia tsy lasa lavitra azy ny vatana tompoko dia afaka mamorona alkôla amin'izay sakafo hoaninao eo. Misy resaka métabolisme mety misy dokotera eto misy mpianatra dokotera eto fa tsy aroarovana hoe za te ampirafy dia ki David ara i Jacob ara efa bady i Solomona azy amin'ny arivo ny vadiny ko ny anavy mba ohatran'izao dia mba tsy io le nazavaiko aminareo hoe samy hafa ny atao hoe biblika sy ny chrétien. Ny chrétien tsy voatery ho biblika. Le chrétien teneniko eto a le tsy hitako moa zay antika anazy fa mety misy mpampianatra teny malagasy eto adjectif église chrétienne culte chrétien dia le biblika koa adjectif. Biblika ny hoe Abrahama rehefa maty Sara dia mbola nanambady any izy nefa Abrahama amin'ny hoe efa 100 taona dia mba mizesta koa zay lehilahy hoe zay nga mba ratsy. Niny Jakoba efatra ny vadiny. Biblika zany fa tsy kristianina. Alan'Andriamanitra mihitsy ary nampianatra an'izany Jesosy akoatra ny fijangajangana. Akoatra ny fijangajangana ny hoe mety azo anekena ny fisaoram-bady. Hoe tena tratrako mihitsy tena fiteny malagasy moa le hoe tratram-body omby fa tratra tongotr'olona angamba ny tena fiteny en flagrant délit. Hoe tena tratra mihitsy atongotr'olona. Dia zay ny afaka mampiditra fisaorana ianao. Biblika ny hoe nomeko ny tontolo ny vava amin'ny pasteur Herzo tonga dia mipintana be ohatra izany nitsana le vanginy anankiray teto inona sazy miandrana mena tontondro koa mipintana dia mihitsany ty loarako ohatran'izao masony tonga dia miravoravo be makaty loarana koa ny ana miravoravo makaty biblika zany. Fa ny kristianina meko ny tamaina ny takonany akavanana dia ozy izy hoe asioko ty akavy ty pasteur zay ny biblia zany ny kristianina. Biblika ny hoe akalao mihitsy ny fahavalonao hoe akalao vonoy fa ny kristianina tiavo amin'ny fahavalonao dia ho an'izay manenjika anao mba tsy ho azo ny fakapanao ale hoe inona ny problème ka zangy manakatao pasteur na manana doublure triplure deuxième troisième bureau ary fady tompoko fady raha mbola kristianina ianao a tsy miditra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny mpijangajanga. Jereva antsika nefa na izany aza misy lafiny tsara tokony hanaovana fizaham-pahasalamana rehefa tsy manao kafinafinafinafina ny mpivady. Teniko aminareo zandry zanaka aza mba manao kafinafiny zany. Raha teneniko ty zao dia mety tsy ho tiantsony a. Fa rehefa tena tianao le olona ny fitiavana nge manarona fahotana maro e ngamo tsisy olona diso zany diso daholo nge diso zay ny nampatonga le nametraka an'le vato napetraka le vato hoe zay tsy nanota taminareo no ka tora-bato azy fa tsy fantatro raha mba nandinikinareo ary naninona le raha matoreriny teo e naninona le raha matoreriny samboriny reto olona oentina teo amin'i Jesosy fa naninona rery teo le raha matoa e
aiza le ranga rehefa mandinika soratra masina tsika mila mametraka fanontaniana ary naninona ra le raha matony nentina nampangaina hoe araka ny lalàny mosesy a mpampianatra eo tokony hotoraham-bato io vehivavy io jesosy nga nieny sany nanoratsoratra tamin'ny tany izy inona ny soratany teo izay tsy nanota taminareo no ka hitorabato azy neny le anankiray tonga dia le moalo be reny mihitsy ny saika tonga dia ndeha ho atorana fotsitra dia niantitrantitra indrindra aloha ny lasa zokonjokony zay vao le zandrizandriny lojika le izika satria le zokonjokony a le client fidèle azonareo reny le fampakao aminy reny le fampakao aminy dia nahita hoe zay tsy nanota taminareo ny kotorabato azy fa le zandrizandriny zany a mbola voasaikely andeha hanandrakandrana dia reny ny ala farany zay le izika zay le izy mila tsy mifanafinafina ao anatina tokantrano indrindra alohan'ny idirana ao anatina tokantrano ny fanekenareo rehefa eny dia eny ozy jesosy a rehefa tsy dia tsy mora ho amin'ny teny hoe tiako ianao a mora fa ny andraikitra teraka iny tompoko sarotra efa nasorona moana tamin'ny fanekentsika hoe na boka na kilemaina na pomaso na vola 300 ariary koa aza angambany tsy haiko efa nasorona fa raha tena nasiana n'izany tokoa moa tsy nasiana n'izany aza mbola be dia be ny atotrataratasy ary amin'ny tribonaly ary maika fa dia mbola mamerina mandrakariva any hoe aza dia maika hiteny amin'ny olona anankiray hoe tiako ianao ratsy andray andraikitra fa ny afantarana fa olon-dehibe ny olona anankiray a dia olona mandray andraikitra ny fanapahan-kevitra ny raisiny ary aza terena koa resaka fitiavany zany raha vao terena tsy maharitra tompoko tsy maharitra hijanona kely aloha sao dia manana fanontaniana ianareo a dia meko indray aman-dreny mety ho fanohizana ny resaka momba ny hoe mety ny mizaha fahasalamana na tsy mety na tahaka an'izao meko anao ray aman-dreny aloha fitenenana misaotra tompoko misaotra betsaka ny pastera ialaintsika amin'izay fanazavana fampianarana izay atsangana ny tanan'izay mikasa nambady amin'ity taon'ity Andriamanitra tsisy ndray nefa aminareo misy manantana hoe tsy hitako ihany le anjarako pastera dia tsisy samanangana indray fa ahoana ary mianatra ary tsika mandinika fa ty zavatra teneniko ty dia teneniko foana ny midinika fanambadiana teneniko le tovolahy tena tianao ve ho a le io vadinao ho vadinao io tena tiako eo efa hitanao ve ho any renina renina dia hoy izy fantatrao ve fa rehefa antitra io a dia hitovy amin'n'itsy renina itsy dia zay izy vao nandinika irery fozam-baviny tokoa ka tsy marina ve zany sadisy hoe marina sadisy zany dia le izy nefany tsy niendrika ivelany ihany satria araka ny teny amin'ny pastera teo le surprise ny elana be dia be nge rehefa mirosa fanambadiana dia miteny le lehilahy ianao dia mitovy amin'ny reninao mihitsy dia ozy izy za saky tena hoe fa nga ianao tsy nandinika tamin'ny nakanazy hoe hitsy ange le reniny reniny aloha vo zanany tiako raha azonareo tsara zay fa tsika zany namian'Andriamanitra saina mitovy amin'izay koa le tovavy ny teneniko hoe io lehilahy io ve ho efa nijerenao ve ho any dadany rainy izay tokoa izy vao nandinika dia zay mihitsy lisy pastera ohatra ny tetena izy dia hosoratra an'io ve zany ka tsy maintsy iovy io ary marina ny tenen'ny pastera fa iverena kely aloha le tenenina amin'ny resaka fizaha-pahasalamana
nisy tantara takan'izao ary ny vady le olona rehefa niteraka hafahafa le zaza misy ohatran'ny hoe fahasamponana foana zany, zaza voalohany, zaza faharoa, zaza fahatelo, akany amin'ny ray aman-dreny dia tsy fantatra ray aman-dreny fa dia izao le zaza dia lasa raha fa entana mbavaka hoy zany ray aman-dreny. Dia rehefa tonga tany dia ohatran'izay nitenen'ny paster zay ny fanontaniana, ianareo moa nga tsy nanao fizaham-pahasalamana talohan'ny fanambadiana? Dia eny e, zay ary dia nalefa fotsiny fa ny tantara dia penada le mpivady, penada. Azonareo zany le amin'ny tantara amin'ireny le mitantara ndray misesiany reny le misy an'le raina le reny le miteny hoe tsy mety aminao iny olona iny, le izy zany zanak'le ramatoa any amin'ny sisiny na zanak'le rangahy. Raha manao fizaham-pahasalamana io zany pastera sady dokotera izy, dia misy ny hoe raha rety ity karazana raha ty sy ty no mikambana dia tsy mety. Misy an'izay pastera sa tsy misy an'izay moa? Misy. Izay zao ny antony ilaina hoe ity raha anankiray ity dia tsy mety mihitsy raha miaraka amin'ity raha anankiray ity, misy an'izany. Anisan'ny antony zao ilaina. Tsy hoe rehefa manao fizaham-pahasalamana mantsy zay mantsy somary olona dia hoe fangamoko izy kosa ve pastera, izy nge tsy hoe voretra e, lasa anana zay tsika dia afanga izy sisa zay hoe resahana eo. Fa anisan'ny antony anankiray zao zay, ka raha miteny ary ny dokotera, raha ianareo raha io mifandehany ity ny groupe sangainao, ity ny groupe sangainao dia mety tsy hiteraka nareo na hiteraka nareo fa kily maina le zaza. Dia ahoana araka ny teny le rahalahy teo ka izy kosa ny vao nahita anazy atao coup de foudre. Ary fanontaniana petraka reo le izy fa maninona no misy ny coup de foudre? Dia misy manontany ary nareo hoe fa ny olombelona ve dia tsy maintsy manam-pitiavana? Misy manoratra an'izay le izy dia zanak'Andriamanitra tsika dia tsy maintsy manam-pitiavana. Eo zany tsika no mianatra ao anatin'le izy. Zao ny zavatra tiana ialana ao anatin'le izy, ny antony ty zavatra androany tsisy fampianarana mbola ito lavabe le izy. Isika ray aman-dreny indrindra ho antsika efa anatin'ny fanambadiana nge dia be dia be ny misy miteny an'izao hoe leo anao Andriamanitra tamin'ny voanoloso tamin'ny fanambadiana tiako ianao, ty hoe l'homme de ma vie. Tsy fantatro tsy nitenenina daholo, ny anankiray tena anjely. Rehefa voaly fanambadiana eo naninona ary any nanambady anao? Dia efa naninona ary nisy an'izay fanontaniana izay? Za zany tena sambatra nareo mbola tsy tafatsofoko ao anatin'ilay fanambadiana ilay mbola tsy manana. Ohatran'ny te hampiteny an'izany. Fa misy sedra le izy tsy hoe nanenina nanambady atsangano ny tana izay manambady eto hoe tenareo fa namanangatany na ilay manambady re. Tsy haiko raha azonareo tsara izay. Fa misy zavatra sedrainao. Dia izay zao dia efa taridalana tenako. Ianao zany raha hiditra amin'ny hoe ity ilay ozy izy ianao hoe ity ilay mety tena mety ity ngamba zany no anjarako dia jereo tsara. Raha vehivavy ianao dia jereo raha vehivavy ianao dia jereo tsara zany ilay rafozan-da. Ty araka amiko ity zany ohatran'ny hito rehefa antitra. Fa ilay izy mbola tanora aloha hitanao io. Dia ohatr'izay koa ilay lehilahy. Ohatr'izay io. Andeha amin'izay io rehefa avy eo. Ozy amin'izay tsika rehefa tafiditra anatin'ilay fanambadiana ka niteraka rosa telo noho n'ilay zaza dia tsy misaraka. Dia ahoana? Za tsy hampanangatany izy nefa niteny an'izany fa misy ato amin'ny hoe ohatran'ny ty teny hoe tratra. Kanefa ny izay mihitsy ny tiana ialana hoe tandremo fa tsy mety izany dia
mananatra zany zay pastera miteny hoe le fitiavana voalohany tokony iverenana le hoe tamin'le voniaraka dia piso dia manontany na any am-piangonana nareo mivaty reto zany zao hovinana nanao piso sy efa tsy mahazatra tsony zany ry pastera fa inona zany ny mahazatra sao dia hoe aiza ny sakafo ahoana fanentiko dia vila dia samy manany dia nefa ran'le izy nasiana zaza eo ampovoany zaza miandry misy dia nefa ny ohatra ny hafahafa dia zany teny esory ity zaza ty nataoko fazifasy amin'ny anaran'izy tompo esory io dia ohatra mimenatra fa manera pastera ny esoriny io ka ny fandriana mpivady dia tokony tsisy zaza tsony rehefa misaran'olo zany mety hoe misy zavatra zany dia fa io mampifankaty amin'ny mpivady manahirana no miresaka an'le izy fa tsy maintsy teneniko ty rehefa manao relation sexuelle ny mpivady dia tsy tiany devoly satria miorina le fifankatiavana ny tanjony devoly zany dia soriny io soriny tsikelikely farany nefarany fiarahamonina anay sisa ry pastera rainjanaka izy ka tsy maintsy miaritra aminy enzana be zany dia izay ny fampiresahana sy pastera hoe dia ahoana moa zany zao ny hiresahana zany ao lehilahy no miteny fa raha misy lehilahy apakabady olona mbola tsy nanao firaisana ny tedaviny hialatsiny amin'ny teny an'izany fa olona lehilahy hafahafa raha hoe ndeha antsary lalàna no anontany vonona va ianao no ampiakariko vady zay anontanianao voalohany atao dia manaiky fa amin'izao fotoana izao raha manao dinika fanambadiana zay amin'ny kopla anankidimy ka mba anontaniana moramora fa narareto ve aloha zany efa nanao firaisana nely anakiraha zay efa impiry tsy tany ato zay tenenina anankiray no ny tena hoe tsy tompoko tsy zava sambatra nareo ngonareo mieritreritra fa trofe zany fa za tena mitena potika ny fiainanareo raha zany satria anisan'ny découverte tao anatin'ny fanambadiana ny firaisana ranofo ary mampatsiro azy io za zao pastera miteny zany nienjana be misy aty miondrikondry Andriamanitra iny ty tenen'ny pastera dia zay natonga nantena raha itikitsina zany le izy dia io ary le izy ka zakanareo ve zay mbola tsy ao anatin'ny fanambadiana aza manandrakandrina aloha tena oka mihitsy aloha mariny io pastera anay vavolombelona fa nisy fotoana izy nampianatra anay namaky za ty mamaky baiboly ao anatin'ity baiboly ty nitanareo mihiny le texte momba ny Samuela voalohany kamby izy sa faharoa iny misy an'le momba ny Davida ny olona mandeha miady izy mandehandeha eo amin'ny terasy dia mahita vehivavy mandro izy io zany le Batseba ataontsika version tantara sy fekerakely jery amin'ny terasy izy zany dia manontany miaramila olo ty izy ty izy vadiny io jery avokoa le miaramila zany tsy miteny hoe manambady io eto aty lesy io le miaramila tsy miteny ary mpanjaka olo manambady io fa dia nanao firaisana taminy izy ninagagana amin'le texte lasa namaky teny frantsay namaky diem namaky dika teny hafa dia ao anatin'le texte dia misy soratra hoe la femme ozy vient de se purifier de ses règles ny zavatra hitany Davida zany dia olona midio satria tapitra ny regleny vita zany nanao firaisana izy fa bevoka nareo mahay siansy reo 14e zoro hoe anisandrotsika patati patata azavao ary ahoana na bevoka azy fa ny tiako ambara araka ny teniny teo tompona ndraikitra miaky tanao rehetra ianao ny akamaroan'ny ankizitsika tsy ampitoana bevokana dia fa ahoana natonga an'izao nanandrana dia nanandrana inona ko nanandranako
inona le nandramana pastera kosa ranga tsy efa mazava fe zany amin'izao fotoana izao satria mipetraka pitay za mandeha film iza mitsika ray aman-dreniny mba mitena mivoay ianao fa tsy ampitoana dia sainimeny jerenao izy tsika mba samy teny an'izany efa mandeha le film dia misy soratra interdit au moins de 12 ans miaraka mijery daholo sika tsara kosa ny film zany ko dia daholo mipetraka rehefa mandeha le zavatra tokony tsy jerena akanendaka akanjo ary le izy amin'io marina ihany teny le mpanao antsika na hoe amin'ny zavatra tokony hoe mba bref iny zany le izy mbola hoe ry tombo 10 minitra mbola miendaka ny akanjo ray dia tsisy miteny avadio isiny nefa mody hoe efa masaka vary efa ananga mody tsisy miteny mihitsiny normal be amin'izay le zanakatsika raha manaonao fana marina teny amin'ny pastera iny hitany iny nge aplikeny izany diso tsika ny tsy nananatra tsika ray aman-dreny tsy nakan'le andraikitra taloha misy firme visa A misy tsy malala zany akory ary zao visa B visa C fa film amin'izao fotoana izao tout public izany tena hoe tokony averina tsara zay le izy le zavatra midanga dia raha miresaka amin'ny olona anao raha miresaka amin'ny ankizy nareo efa tolo be aniko tsy ahoana tokoa raha moa zany dia efa tolo zany zaiko dia efa tolo dia tsy fantatra intsony le izy dia iverina amin'ny tenin'Andriamanitra tsika tsy zany ingeny nampianaran'i Jesosy atsika tsy zany mihitsy le izy fa eo tsika ny tokony mametraka le izy ankosa ranga tena tsy mety zany mba hamaky tsika ny mpitoroteny fahafito tiako mba hoe andray anjara koa ianareo fa ny famarinana ozy tsika dia miainga foana anatin'ny baiboly mpitoroteny fahafito andininy 20 tapany faharoa tapany faharoa amin'ny anaran'i Jesosy mpitoroteny fahafito tapany mpitoroteny fahafito andininy 20 tapany faharoa amin'ny anaran'i Jesosy fatao amin'ny vehivavy arivo dia sy nisy hitako na dia iray akory azy eo ambony dia misy hoe amin'ny lehilahy arivo dia anankiray ihany ny hitako marina fa eo zany nytoy an'io dia hoe fa amin'ny vehivavy arivo dia tsy hitako izay marina iza nanohatra mpitoroteny Solomona manambadia arivo fa io ny teneniny efa nandinika amin'ny vehivavy arivo tsisy mety na ny ray ary zay ny tiany tenenina manahirana dia eo tsika no mipetraka ahoana ngano atao raha mandinika ny tenin'Andriamanitra tsika dia ny tena zavatra tena olana voalohany indrindra dia tsy ny problema zany dia tsika tsy miverina ao amin'ny planin'Andriamanitra zay ihany andao ary ataontsika didy izay rehetra ka efa nanao firaisana talohan'ny fanambadiana inganefa tsy hanao an'izany ny fiangonana dia 3.6 pension fa tsika moa zany mandeha amin'ny fitiavana sy araka ny teny Jesosy hoe izay tsy nitora-baty taminareo fa saingy kosa misy ny lesona hoe andeha hampianatra ny zanako mba tsy hanao an'izany izy mba tena hanana ny mandeha araka ny filazany tsara izy zay zany aloha ny anankiray fa ny taniana apetrakareo ihany koa indrindra ho an'ny ray aman-dreny dia ho an'ny ankizy koa inona no tsy mampety manao sipa raha mbola tsy ampitoana izahay io mba tiako apetraka inona dia hoe tsy ampitoana aloha mbola tsy manana kara-panondro nareo nefany misy 13 ans 14 ans dia efa manao sipa mety aloha ve sa tsy mety
ko mbola atao zay ma tsy enjana be zay a tsy mety le izy de tiako mba aneo ny hevitra reo ary nareo aloha aloha le zanaka mihitsy na nytanina teo zany aloha ray aman-dreny fa mety ve sa tsy mety aloha ahoana tsy mampety azy ao fa tsy manina fa mba manevitra sese hoe zazaki tsy amin'ny taona no satria sao dia ohatra hoe bevoka tampoka dia na koa hoe manimba amin'ny fianarana ilay izy dia zay tsy hoe bevoka tampoka fa nandray manandranandrany dia lasa ohatra ny hoe bevoka na ohatra izany dia na hoe manimba amin'ny fianarana satria misy manko no hoe variana amin'ilay izy dia be da be ny ohatra izay sao dia bevoka tampoka le resaka za kosa aloha zany tena sahirana be amin'le nareo hoe tonga ny renim-pianakaviana sy ny zanakavavy accident pastera ina le accident fa bevoka dia ahoana moa amin'ny accident zany ka accident misy ve ny accident aloha tsisy kosa raha angamba ny accident fa ny zavatra ataonao anankiray dia ahoana misy vokana io ka misy vokana sa tsisy vokana misy dia sao dia manandrakandrana ty ara misy fanontaniana anankiray fa sahirana ny ray aman-dreny tsy hitako pastera zay natao fa ny zanako miaraka amin'ny ankizy tsy ampy taona izy roa raha misy ray aman-dreny dia ahoana ny tenenanareo an'le zanakareo tsy atsangano aloha ny tana zay hoe tsy mety le tsy ampy-taona manao sipa atsangano ny tana zay manaiky mety ve ray aman-dreny sa tsy mety atsangano tovy amboly aloha zany mety dia mba misy ray aman-dreny anankiray raha miteny hoe zao no nataoko na hoe ahoana ny tenenana azy hoe tsy mety io izy mba afaka iteny ka pratika ilay zany ahoana ray aman-dreny mba mitenena kely hoe anao io arina io raha mba hainao dia ahoana zao ny tenen'ny pastera teo tokony tsy atao akinafinafina aloha le izy zao ary ny zavatra mitranga tonga eo amintsika ray aman-dreny le zaza 5 taona izy na 9 araka ny tenen'ny papa sy mama hoe tsy akinafinafina manao sipa zaho classe de seconde izy première na nalabac dia ina no tenenina raha matoa alay voleko fafa tonga dia privé de téléphone eo tsy haiko dia ahoana hoa no tenena eo mihitsy ny fifandraisany ray aman-dreny zanaka mila hitsy tsangano sefa tsy manina tsy hitsangana ve iza hoa mba parent afaka hitena aloha zao no nataoko tonivy afaka mitsangana zafo fotsiny hoe zao zany natao tsy afaka mitsangana indray fa ahoana ray aman-dreny avarisa dia mba afaka mitsangana nareo kosa ranga ahoana tsangana ianao fa ianao sao parent ary sao dia no misy kosa aloha le tsy ampy-taona tamin'izany tsy maninona alatsiny fa tonga matetika moa za koa tsy maneho hevitra mananjanaka 12 taona za mbola tsy manao sipa tsy haiko aloha zay eto hoe tsy haiko fa haiko ny zanako satria antony teneniko an'izay le fifandraisana mianaka aloha rehefa miresaka aminy dia tena ataoko namako izy dia miteny amin'ny foana za hoe teneniko aminazy mialoha za nyresaka hoe satria za efa vo tonga dia zay zany mahitsy be dia tsika hoe zavatra nanjoana mbola njoan'ilay zanako dia zay mba fahalalana kely norantoviko miresaka fiainam-pitiavana zay ekeko fa mbola kely le zanako matoa 12 ans zany mbola kely fa raha amin'izao androtsika zao anefa raha taloha zany zao ohatrany manahirana be miresaka fiainam-pitiavana amina zaza 12 ans zany fa amin'izao androtsika zao tsy misalasala zany miresaka hoe ohatr' zao ny fiainam-pitiavana ry zanako dia tsy tiako ianao hoe ho tafiditra mialoha an'izay koa fa
ataoko zany zay sareko fony aloha mba hahafanay mianaka miresaka tsara, mba hahafany tsy manafina koa an'izay zavatra iainana any ambadika any. Zay satria mbola 12 ans le zanako dia mbola tsy haiko zay hosuitiny eo aloha fa nisy ankizy vavy ihany koa tao an-tranonay. Mbola eo amin'ny 13 ans teo eo izy. Dia izy io ankizy vavy fianakavianay avy any Tamatavy tany. Dia ohatr'izay mihitsy koa fiainanay mirahavavy tao an-trano. Izy nitaizana zay roa vavy zany no tena ao an-trano. Dia izy mbola classe de 4e teo izy no niray trano tao zay. Dia miteny aminy foana za hoe zao tiako andria raha atao ndry namana akaiky be aloha za. Dia raha misy zavatra anona any ambadika any tiako azafeninao anahy fa aleo mifampiresaka atsika afatsika mitady vahaolana raha saigna hatria misy zavatra mitranga. Fa le zandrivaviko tena mafy vava. Maraka zavatra zany ivelany any ary nisy fotoana tena hoe fanantana tao an-dakoronay ao anaty lakoronay be da be olona miara-mipetraka ao. Dia misy banjo hitako hoe fanadala amin'ny tao an-dakoro. Dia mbola voifo maraina iny mbola tsy vovo varavarana ndio vavaka. Dia ahoana marina tena fifandraisanareo sira ihany. Tsisy ninina. Tsisy ninina. Dia eny arinozy izy nantsoko le olona. Dia teo samy fanatrika teo. Dia ahoana marina nareo reto. Ny antony manko mila fantatro hoe ahoana ny tena relation nareo satria araka le tenin'le mademoiselle teo hoe raha misy ny accident inona ny atao. Izay no antony ifampiresako aminy satria mba hisian'le hoe inona no azo atao, inona ny fisorohany tokony atao, manoloan'izay rehefa tsy voasakana ihany izy inona no responsabilité tokony ho raisina melo. Dia izay zany. Zay misaotra tompoko. Fa tratra moa izy tao aorianan'izay efa tonga maimaika izy andeha zaho izy ifindrany Tamatavy. Za tsy naharaka ninina. Miala tsiny miresaka ara-pahasalamana. Manasa serviette dia manasa serviette izy. Dia za tsy naharaka ninina. Natao nalaigna BPC tsy afaka BPC. Efa tonga tany Tamatavy namonjy faorina nandanako tany. Efa kibo be ny hitako. Dia zany zava-misy. Tsy hoe na tsy nampianarina. Eny tompoko, misaotra ray aman-dreny. Dia miarabantsika tompoko dia miaraban-ray aman-dreny ihany koa. Raha ohatra ny anahy aloha zany dia rehefa raha mbola ankizy dia ny anahy zany hoe le vokatry le izy mihitsy aloha tonga dia tenenina. Hoe raha ohatra ianao ka zao sahady dia efa manao an'izany dia izao fianarana aloha dia efa tsisy tsony io. Avelominao amin'inona ny zanak'olona. Raha sanatria ianao ka mikitikika zanak'olona any dia efa miandry ianao koa zany aloha ny gadra. Satria mbola zaza tsy ampitaona. Dia eo ihany koa hoe ny olona efa lehibe ara-matotra tena mbola hoe tena sahirana amin'izany resam-pitiavana zany. Tena olona io. Maika efa zazakely zao sahady ve dia efa ho izany. Zany tsy hoe mampitahotra koa fa mampafantatra azy hoe nivokatry ny zavatra ataonao dia misy dia ny faran'io fampitem-piainana. Dia miara-mivavaka moa zany etsy an-daniny tsy maintsy atao isan'andro mba hiambenan'Andriamanitra azy. Fa dia nazo zany tonga dia ampafantariko mihitsy hoe zao ny conséquence io zavatra ataonao io, zao ny fiafarany io, zao ny fiafarany io. Dia avy eo izy mahatsapa hoe tadidio fa tsy afaka hiaina fiainana tanora ohatry ny ankizy makamamy fiainana hoe mba mandeha miaraka amin'ny ankizy ony mandeha mijery anina ry makary satria efa misy olona namanao io fiainanao zany efa tsy maintsy any amin'izay zany dia matahotra izy dia tsy dia miteny hoe zary neny mbola hianatra ohatr'izao izay ny anahy zany ohatr'izay tonga dia apetrako mihitsy hoe zao vokatra io raha zao sady dia efa zao dia zao vokany izay tompoko. Misaotra betsaka, misaotra tompoko, misaotra tompoko. Ny olana zany aloha dia tsara aloha zany mba misy ny fifampiresahana sy fifandraisana amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Ny akamaroan'ny fitarainana ataon'ny zanakitsika dia hoe dadanay tsy azo resahana, mamanay masika. Ka nandraindray misy ny fitenenana hoe ohatra zany manontany le ankizy
fa inona moa zany atao hoe relation sexuelle marenina fa tsy aza resahana zany dia tsika ray aman-dreny a tokony tsy manao an'izay aloha fa manazava ny atao hoe relation sexuelle dia ohatr'izao dia misy fotoana marina fa mianatra izy any ampianarana fa misy fotoana tsara hoe misy ny atao hoe ny zanaka vavy miresaka amin'ny reniny dia miresaka ao izy dia miresaka moramora ao izy dia miteny izy le reny zany tokony miteny zao no atao hoe vatan'olombelona tsika vehivavy saripady dia miresaka ao izy resahany dia takan'izay koa ny amin'ny lehilahy sy ny rainy fa rehefa tena milamina ny fifandraisana ry entiny mba hoe tena hoe mba hampianarako atsika ny zanakalahy matetika miresaka amin'ny reniny foana ohatra rehefa tena tafapetraka le izy eo la fifandraisana dia mitantara amin'ny reniny foana izy misy sipatary foana amin'ilay fitenenana dia miteny ao izy manataka fotsiny le izy reniny a zay ataonao zao dia ny reniny efa tsy hoe mihaino fotsiny a fa manora tanyremo kosa ary ty ka izy aloha tena dia zay tenenina efa mampiditra dia takan'izany koa ny zanavavy miresaka amin'ny rainy marina ny tenen'ilay ray aman-dreny teo raha nala fanadinana izy dia tenenina zay zany tenenina amintsika misy fotoana ny tenen'izany ny ankizy vavy 80% ny ankizy manala bakana eo raha vao manao sipa dia tsy afaka e zaho mpampianatra dia eo izy tsy afaka tokoa ve tsy afaka ve ray aman-dreny tena marina e fa zaho mahita hoe ohatrany tsy mety aloha fa rehefa miresaka indrindra fa miresaka aminareo tanora dolatsety zany dia tsy atao mandidy nefa ianao moa zany safidinao io izy zany efa nydéclaré hoe niaraka tamin'ilay olona dia eo izy aloha miodikodina eo afakerinandro izy sarahako le olona zay za mody fanina fa maninona aloha anao examen dia manala izy fa ny anankiray lehilahy ndray efa hitako zany ohatra zany efa niaina ndrendrenge tsika makany aminareo zay reo ray aman-dreny mba tenemy fa jereo eo ambody tamboho eo foana io le zanaka 9 taona dia le vehivavy koa io 14 taona dia eo foana dia rehefa tsisy mahita dia miraikitra be eo dia ara ny teneniko zay foana zany ny firesahana amin'ireo adolatsy ny modina fanina foana fa izy alty io zay koa nareo efa hita fa sipaka io zafady ary dia ahoana zany zao mifandehana io ka miaraka izay ka inkely ty ho tsy ampitaony dia maninona raha vao mitorina ao any ray aman-dreny olo ty dia migadra lahy nga be dia beka zany tsy mahafantatra an'izany fa lahy any moa ny erako nareo moa anaty fitiavanako sarotra be ny teny nareo mahita foana mifankahita foana matin midi soir amin'izao indray miaraka foana afakerinandro ahoana lesy alaiko namana ahoana ny akamy manao ahoana misaotra rangahy fa ahoana fandehana nysarahako izy anzarany lahy ka le tamin'iny fa ahoana hoe zanaka juge le izy za mitehaka ny anatiko misaotra jesosy dia ity ampianariko ny tanora rehetra tsangany tana izay tanora eto mbola mipetraka amin'ny ray aman-dreniny io mamanareo indry raha mbola miteny an'ity ny ray aman-dreny mody amin'ny roa marainy anao dia raha pitsy anao bedy dia mbola ray aman-dreny normal zany ianao zany mody amin'ny roa marainy sady mama voera bofy tsy miteny izy aloha fa raha pitsy izy ondreny atanao reny zay indray naresesermanina anareo dia mbola ray aman-dreny normal izy fa raha manao adalana anao ka tsy miteny tsony izy dia zao ny dikany hoe tsy manateny ninona aminao tsony ary tsy rarahanao tsony mila fantatrareo ankizy zay ary manomboka efa malahelo izy ka ho anareo eto raha misy hoe mamo ianao zany rahatio dia normal ataon'ny ray taovy misavany tokana io fa masaka io dia mbola ray aman-dreny misy fitiavana izy fa rehefa mitena izy za tsy mahateny an'iny tsony sao dia efa niendaka le fitiavana dia atsangany ny tana zay mazaka teny anary Andriamanitro ka na olona lerana olo dia be range tsy mazaka le izy
ozy amin'izay ny tenin'Andriamanitra, ianao raha mbola zanako dia tsy maintsy anariko ka. Fa rehefa tsy miteny tsony Jesosy dia izay no ho izy. Ary taloha ara, fa amin'izao moa izany tena za manomboka mamerina izay na fiangonana za fa miteny. Ao anatin'ny tanora koralina izany miteny. Izao no teneniko hitanareo Mantsy-Andralahy, reo vehivavy reo tovovavy première fois tsy izay mivoara reo, mantsy an'ilay lehilahy anabavy lisany reo, ka raha miaraka amin'ny olona izy dia lisany tombolany izy iny. Raha mifanena fasafasy ary hierovana azy fa malalalao ao fomba. Fa izao kosa va ny teneniko an'laisany. Ilaisany kosa raha hoe latsinainy miaraka amin'ny Perlina, mercredi olon-kavandray dia miteny kosa ny anabavy ohatrany tsy mety dia mba mazaka ao amin'izao fotoana izao tsisy samy teny tsony an'ilay tsy mety. Samanitsy ve tsika amin'izao? 70 taona le rangahy, le miaraka aminy 15 taona. Isan'izany zany mbo sahy teny, ianao tompoko dia manodikodina zaza tsy ampitaona. Dia hoana valitentsika, mifampahery izahay tompoko. Tsika tena enjana be avoaka ny lalàna zany amin'ny fifoazana ohatra ny hafahafa izany. Fa tsy aloha tonga dia tsy miditra ao amin'ilay lalana. Ary za sahirana be, za zany tena manahitra na rehetrarehetra ray aman-dreny eto na ankizy na ina rehefa nampiasana, aza mba manaiky antsony olona chéri zany. Ino le chef? Chéri karakarao le taratasy. Tonga dia valio, za tompoko tsy chéri anao. Iza mba samy joro amin'izany zao, azafady tompoko fa za dia sekretera. Ina ilay ampanaovinao azy fa azafady tompoko. Pirina izy. Ka mba kolona paster, inona ny kolona amin'izany? Tsy kolona mihitsy zany ka le varavarana ho an'ny fijangajangana zany to dia idio fa aza sokafana. Farany teno amaliko anazy dia miditra indray ny ray aman-dreny sy mety hoe misy ijoro ianareo. Anisan'ny fanontaniana tena nalefanareo ary enjana be ilay izy. Inona no tsy mampety raha ny vehivavy no manao dingana voalohany amin'ny fikotiana lehilahy? Zarana makely izy. Dia ahoana tokoa moa zany? Raha misy an'izay aloha zany dia tsy mety fa ny anjaran'ny vehivavy raha ohatra dia manaova kody fara, manefa kody fara. Le pozina reny mody manao hoe fa enjana be raha reny tonga dia manantona an'ilay olona. Tena mety amiko ianao. Ny tsy mampety azy dia zao, mety miaraka nareo fa lehilahy tsy maintsy eritreritra hoe raha zao zany nataony hito afaka imbolany ty mahita lehilahy tena mety amiko ianao. Afaka manao an'izany izy. Ary hafahafa be kosa aloha, jerevinareo tsara na niendrika any amin'ny fiarahamonina ary raha mahita lehilahy misotro taoko tsika na misotro labiera, tsy izy lehilahy fa raha tsy endrika be raha vehivavy no misotro taoko. Azonareo tonga dia ohatrany hoe samy ratsy le izy afatany hoe Andriamanitra ina ary izy ataon'izy vehivavy itsy mba tovovavy kely ohatrany ihany dia mifoka sigara. Samy ratsy hoa io fa mandananga ianareo mahitsy amin'ny ritetezany be ririkry aloha tsy tohizako hoe makaiza le lalana fa mampalahelo fa misy moto milahatra be dibe so dia mandeha dia eo amin'ny daholo tovolahy tovovavy. Ny volo moa zany tsy fantatra dia ny akamaroany nefa dia hoe zaza ny reto olona reto, tsy lahy tsy vavy. Lehilahy voalaza hoe kapay tsy tafery fa sany tena tsy arakaraka io nefa le hoe ray aman-dreny zéro positif hoy dia ohatry ny enjana be ilay izy ka eo ny ilaina le hoe ianao ve hijoro sa tsy hijoro ary eritrerety raha ianao zany le izy dia mba ahoana moa toerany ray aman-dreny zanak'izy iny zanak'irianina iny na le fitenenana malefaka be dia ahoana kiny iziniko dia iny iziniko dia ahoana zany asa dia mbola misy toy andefa hoe zanaky ny fiangonana 3 points de suspension. Manahirana sa tsy anahirana? Tsisy mamaly ve nareo
dia tsy alaonao ve hoe andeha hoendry a fa zay ny tena maranaka azy ny problema dia zao rehefa hoe raha efa ny olona anankiray lazaina fa endry dia ohatra matiantoka le endry kosa aloha ohatra ny hoe mopera be angambany na le hoe endry dia ohatra ny masera ve dia inara zany no mampiantoka raha tenenanao masinda zany ianao sa ianao masimbavy ary na manoloana any amin'ny kozinina sy kozay inga rehefa mandeha amin'ny mariazy zanak'izy io jerena izy ny tompon'le mandiha am'le tsy niany am'le mandiha aloha ny resahako fa le fandiha amin'io tena zanaka-mpanompon'Andriamanitra fa izy ny tompona le oy te Andriamanitra sanatry zany aingana hoe mba tsy hoe tsy ohatra ny tsy zanaka pastera kosa io e raha dinina tsara tena zanaka pastera io ahoana moa zany fieritreretry ny olona tena ahoana moa zany fieritreretry ny olona dia ahoana hoe dia mitentsika io zanaka ny fifoazana Andriamanitra eny e fifoazana moderna zany na hoe fifoazana kolona tsy haiko fa mila tena apetraka tsara le izy ary ny tanjona nge ho any an-danitra inge tsy resaka voninahitra ho an'olombelona fa ho any an-danitra dia anjaranay zany ray aman-dreny am-panahy no mitaiza manitsy atsika rehetra ary io ny tena ilaina hoe andao ranga tena olona amin'ny zavatra tsara zany zavatra zany misaotra pasteur nisy zavatra nijoronin'ny ray aman-dreny anankiray vavolombelona teo ana mafisy ny pasteur Herzou marina hoe tontolo ara-pahasalamana fitiavana firosoana amin'ny fanambadiana no tena loha hevitra tokony fatoantsika teto fa misy zavatra be dehibe ny voaka teo tokony ho fantatra vahaolana avy hatrany no anisany nomeko ny voalohany aloha ozy zay mpitsabo hoe aleo misoroka toy zay mitsabo ny fifampiresahana na inona olana dia ny fifampiresahana ihany ny tena vahaolana mahomby indrindra misaotra le ray aman-dreny anankiray teo ataoko ohatrany namana ozy ny zanako dia tsy manafina ninina amiko mihitsy vahaolana avy hatrany nomeko anareo mety ozy nareo hafahafa be zany vahaolana zany pasteur fa vokatry ny fandinihana ny traikefa akana lesona ny fiainana ary ny fiainana raha mahay maka an'ilay lafiny tsara dia sekoly anankiray tena manabe afaka mampitombo sy mananatra mihitsy ianareo raim-pianakaviana isika fa satria ao anatiny fa saingy zaty sy mananana zanaka vavy raha miaraka amin'ny zanaka reo vavy eny an-dalana nareo aza manana complexe ny zanaka vavy na manana complexe ny ray aman-dreny lehilahy tena isakambona mihitsy na bras dessus dessous ho an'ny zanaka reo vavy karazana inona ny filazany armure protection fiarovana raha ianao raim-pianakaviana no mitantana ny zanakao vavy eny an-dalana fa tsy avelanao anerina any izy nataonay aroy meloeria dia tonga dia avy ny ambody rehetrarehetra misambotra aniny fa vao mahita hoe tena iny le datany fa tena ohatran'izay aminy efa protection ho an'ny zanaka vavy ny rainy tena ohatrany hoe mpinamana aminy fa tsy ny raim-pianakaviana ihany fa ny reny sy ny zanaka lahy koa ny reny raha miaraka amin'ny zanaka lahy eny an-dalana dia aza mifanoa alosy arina fa mety marina le teny ary mialatsiny aminareo raha ohatrany mamoaka n'izao vokatry ny fandinihan' izao fa amin'izao fotoana izao ohatrany efa mivadika atsimo ny avaratra andrefana ny atsinanana fa ny vehivavy indray no manangy lahy ary tsy mampanenina ny tonga dia araka le voambolana nampiasain'ny pastera ohatra mety amiko ianao pointurako mihitsy ianao dia mba miteny amin'ny zanako lahy koa fa rehefa ny tovavy na ny vehivavy ny ohatran'izay raha vao misy anankiray mandalo efa tonga dia fa mety amiko ianao ialako siny fa par expérience nanono traikefa nitenenana an'izany tantano rineny ny zanakao lahy
na lavabe noho ianao aza eny an-dalana fa fiarovana izay. Ferina amin'ny resaka fahasalamana dia nisy zavatra nyteneny ny pasteur teo hoe resaka sokajin-dra mety mampisy fahasaponana sy ny karazany. Azafady re tompoko raha mpanangatanana aminareo a, izy amintsika eto ny mahafantatra hoe zao no sokajin-drahako. Ray, roa, telo, vitsy kely, vitsy. Ny sisa zany tsy mahafantatra hoe za groupe iona groupe A, AB, B, sy ny sisa sy ny sisa. Ie. Izany tsy mahafantatra ny sokajin-drahany mba hatsanganiny ny tanany hoe mba ny akamarony. Dia mba te hanentana anareo ahako, za eny amin'ny FPVM 67 hectara isaky ny efa-bolana mamme raha dia tonga eny mihitsy ny ry zareo mampime moa le terme hoe pakara e, tonga mipakara zany a avy eny amin'ny banque de sang, tona an'le camion ngeza be iny a, dia tsy atonina ao anaty fiangonana, miditra ao anatin'le camion, dia iny tonga dia fantatra maimaimpona ny sokajin-drahanao. Tia fanazavana tena ara-medikaly mihitsy, samy manana ny sokajin-draha tsikisika. Ny akamaroany dia ny O, ohatra ny pasteur zao O, dia misy ny A, dia ny B sy ny AB, dia misy ny latsona hoe D na resus positif sy négatif, dia misy ny sous-groupe le sokajin-draha. Ny olona misy fahadisoana mantsy amin'ilay fantikana hoe ny olona mitovy raha tsy afaka mivady. Any amina resaka fifandraisana ara-pihavanana na lien de parenté le hoe mitovy raha. Ary ny lalam-panjakana dia mandrara ny hoe tsy afaka mivady, ohatra ny mpenada na ny mpianaka na ny dadatohany sy le kizy vavikely na ny nenitohany sy le tovolahy, na antramina misy génération mantsy izy io na antsoina hoe degré. Taloha tamin'ny andro nitolo taloha no hoe afaka mivady ny zanaky ny pirala na ny zanaky ny mpenada, fa ny zanaky ny piravavy na ny zafy ny piravavy ny fady taloha tamin'ny kolotsaina malagasy. Fa amin'izao fotoana izao raha mety manafina aza izy anankiroa hoe tsika ngeka tena cousin germain tena anona mihitsy, ka misy mahafantatra fa alohan'ny anaovana ny fanoratra-panambadiana ny fifanekena izay ataon'izy roa dia ozinga mera na le délégué au maire, mety ramatoa, mety rangahy. Misy amintsika manotrina zao fanoratra-panambadiana zao ve manakolazaina sao dia misy tsy mahamety ny fanoratana nyty fanambadiana ty, ary nahitsy ambony etsy ary lazainy zany, ambony eo ary lazainy zany hoe raha misy mahita ny tsy mahamety ny anamasinana n'izao fanambadiana zao dia aoka izy anantona ny tompona andraikitra, ny ray aman-dreny mpitandrina. Fa raha misy manangatanana hoe azafady tompoko, zanaky ny mpiray tapo reo ka ataony fanadihadiana, mety manafina izy satria alohan'ny anaovana fanoratam-panambadiana dia misy atota taratasy izay takiny ny fanjakana, mety misy zavatra azo afeninao. Ho antsika eto Madagasikara tsy mbola ao anatin'ny lalàna hoe tsy maintsy manao fizaham-pahasalamana, ary ho any amin'ny firenena izay heverina mety hoe fa mandroso aza ohatra ny efa nitsoahana tao zany, mety manana ny antony moa ry zareo fanjakana fa efa nampanao lalàna ny mpisolo vavana ny antenimera-pirenena zany moa no mpanao ny lalàna. Reo ny tsy afaka, fa amin'izao fotoana izao reo hoe misy roam-pihavanana akaiky reo tsy afaka mivady satria mety misy vokany any amin'ny resaka fananahana sy ny taranaka, kanefa mbola misy eto amintsika tsy lavitra eto hoe tsy le lova tsy mifindra, tsy maintsy mifampivady. Dia misy ary eto amintsika ohatrany hoe ny zany zao lehilahy dia manambady vehivavy ahako, dia ny vadiko tsy mahazo milevinao amin'ny fahasandrazanay, ny vinantro zany tsy milevinao amin'ilay fahasandrazana, misy an'izany tompoko eto amintsika tsy lavitra. Kanefa misy tantara olona nananana izy azy mihitsy fantatra hoe
tena mpianada amin'ny fanakaiky cousin cousine germain no nivandy vokatra le fomban-drazana dia nanjary lasa nisy fiantraikany tamin'le taranaka fa ny zanaka vavy rehetrarehetra tany amin'ny lala izy tsy miseho tonga dia le sady manan-kilema arabatana reny azafady fa zay mihitsy le paozy fa le resaka hoe mitovy raha dia le misy fihavanana zay ny raha ranony lalàna malagasy fa zay mivandy tsisy roam-pihavanana kanefa mitovy ny groupe sangainay samy o dia raha o ny groupe sangainay dia tsy maintsy o ny zanakay raha manambady any zanakay dia mety ho ny zafikely fa inona ny tsy mahazo tsy hoe tsy mahazo fa mila tandremana ho an'ny mpivady ny anankiray le antsoina hoe resus positif mety hoe o plus na a plus na b plus na ab plus le lehilahy fa le vehivavy kosa resus négatif raha nanao fizaham-pahasalamana na mahafantatra ny sokajin-drany izy anankiroa ireo alohan'ny tena hanapahany-hevitra hirosoana amin'ny fanambadiana dia mampafantatra azy ny manam-pahaizana na ny mpitsabo na ny mahalala na mijery any amin'ny resaka tambajotra-pifandraisana amin'ny internet hoe ny lehilahy groupe resus plus manambady vehivavy groupe resus moins zana ny voalohany mety tsy hampaninina fa hampahafantarina izy hoe ho sahirana nareo fa mety ho afa-jaza foana ianao madama fa misoran'Andriamanitra raha manana anankiroa tsy maninona fa mety tsy hanana fanotelony fanefany fandimony intsony tombotsoa zany ao ny fahafantarana ny hoe resaka fizaham-pahasalamana dia te hanentana anareo fa vo tamin'ny voalohan'ny volana marsa teo zao ny efabolana voalohany zay fanomezanay raha dia rehefa mba manao antsoavo zay fa ny manome raha tompoka manome aina eto anao tony tena te hanentana manokana mihitsy ahako tena mapisy sary tsara be ho an'ny fiangonantsika eo anatrehan'ny fanjakana hoe tena manao asa soa ny FPVM fa ataovy zany ho anareo fiangonana reny mihitsy zany mangataka hoe antaotsika akatoerana anankiray dia anome fa milaza aminareo fa rehefa nanontaniana zareo zay azafady amin'le voambonana hoe pakara ny tena fikambanana mpamme raha indrindra eto Madagasikara dia ny fikambanany zareo musulman ry zareo silamo reo zany dia ohatra zany koa ny fikambanany ry zareo hindoa ny hindoa moa le misy an'le menamena kely eto karana reo karana avy any Inde fa ny karana avy any Pakistan no musulman zany reo le manao fandrarana raha-barotra be dia be eto amintsika reo ka manapozy ianao zany raha mila raha dia rahana hindoa na rahana musulman tena mity zany aminao fa rehefa anontaniana koa ny ao am-piangonana hoe fa maninona nareo ny tsy manome raha matahotra zay paster amin'le fantsaitra rezatra be iny raha osy moa Jesosy hoe matahotra n'le fantsika be namatsiana iny tsisy voavontsitsika ny anankiray azy fa mba anisan'ny faharoa tsika FPVM amin'ny fiangonana mpamme raha eto Madagasikara faharoa tsika misy anankiray voalohany fa tsy ho teneniko fa antaotsika mba hiady voalohany tsika mba olohantsika amin'ny manaraka dia afaka manao fandaminana ny amin'izany mihitsy fa tena mahatsara ny antom-pisitsika eo anatrehan'ny fiarahamonina sy ny fanjakana ny fanaovana asa soa takan'izany raha vao manome raha ianao zany dia efa tonga dia misy fitiliana atao amin'iny raha iny anisan'ny mivoaka voalohany indrindra ny sokajin-drahanao dia fantatrao hoe o ianao na a ianao na b ianao na ab dia hita hoe plus na moins dia efa mila mahafantatra hoe ay tsy olana afaka miaraka na mila mitandrina hoe ndray plus ndray moins eo fotsiny mila ho tandremana na hoany anankiray any anankiray na ab ny anankiray afaka miaraka foana ireo ny tsy afaka miaraka fotsiny le misy roam-pihavanana zay no tsy mety fa misy karazana aretina koa natao hoe aretina manaranaka amin'ny voambolana teny frantsy moa dia hoe maladie héréditaire le manaranaka mihitsy izy misy ny zanako misy ny zavikely any amin'ny rehetrarehetra any na mety tsy miseho le izy fa
mampita n'lay aretina fotsiny a tsy mitovy ny antsoina hoe aretina manaranaka sy ny aretim-pianakaviana, maladie héréditaire sy ny maladie familiale. Maladie héréditaire ho an'ny ny anatra dia misy le antsoina hoe gène na tarazo moa ny filaza azy, tarazo le mifindra makany amin'ny taranaka. Ohatra hoe misy ny tarazo a be orona be daholo izy menakavy, na be molotra be daholo izy menakavy, taranaka rehetrarehetra miseho a reny natao hoe tarazo. Fa mety misy miova eny eny a mety tsy mitranga ho an'ny sasany. Fa ny maladie familiale kosa dia tsy avy amina tarazo fa avy amina fomba fiaina. Ohatra hoe izy menakavy a matavy be daholo, matavy be ny rahana satria ny sakafo hohaniny mihitsy a mihinana menaka be izy, zavatra ohatrohatran'izany. Anisany anankiray efa mebetsaka zao a ilana fitandremana ny fisian'ny fikorontanana ny fampiasana siramamina ny diabeta. Ny diabeta io misy karazany anankiroa, misy ny atao hoe diabeta type A na type B a, karazany A na B na 1 na 2 na diabeta mahi na diabeta matavy. Ny diabeta mahi matetika tena avy amina tarazo, dia miomana fa ny lahy diabetika, ny vavy diabetika dia mety ho 100 isan-jato ny zanaka reo diabetika, mety ho 100 isan-jato ny zanaka diabetika. Raha samy diabetika izy anankiroa dia efa mifampiresaka zany rehefa le mba miarakaraka mampiaraka eny rehetrarehetra eny hoe manahoana ny siramaminao miakatra be ny ana ary mitovytsika zany ka hoana hiaraka sa tsy hiaraka. Dia efa eo zany dia efa mieritreritra hoe tena tsy maintsy diabetika 100 isan-jato ny zanakitsika rehetrarehetra. Asa na efa mety nisy zanaka na metsina ny ray aman-dreny ary nanenina ary nareo ny mivady sao se lasa diabetika nefa nareo ny arakaraka fotsiny tany engany mba tsisy zany, fa mety hoenjana koa ny azo an'ilay ray aman-dreny hoe dia nanjary ny latsain'lay zanakitsika vokatry ny toe-pahasalamana aretina moa zany zay efa nahazo tao hoe. Fa le atao hoe maladie familiale iny miankina amin'le fomba fiaina zany mety mampatonga an'le hoe manao vazivazy ako rehefa tena mampianatra soratra masina. Tamin'ny andron'ny fanekena taloha reto le omby na ondry na osy vonoana hodorana, tsy le ondry ray manontolo na le osy ray manontolo na le omby ray manontolo no dorana eo amin'le fatana, fa misy faritra le atiny ao anatiny ao le jaboraborana iny. Fa le enany any tena mihinana azy dia ny mpisorona, dia ohatra ny azoko antoka zany fa ny aretina vokatry ny finanan-kena zany mpisorona zany fa iny mety vovoany goto daholo izy menakafy satria ena foana no hoaniny isan'andro zany. Manota dia efa manatitra zay, manota ny anankiray dia efa manatitra, ena be misavovina zany tsy hoe manaranaka le izy raha voany godro na voany gody daholo izy menakavy fa le fomba fiaina mihitsy no mety mahatonga an'izay zavatra zay. Zay ndray tsy misy idirana. Ohatra hoe mipinana zavatra mamy dia mety hiafara amina resaka diabetika. Zavatra mamy be foana no hoaniny. Raha samy mitovy izy mivady samy tia mamy dia manam-poza fa mety lasa fomba fiaina le izy. Diabetika izy mivandy, tsy diabetika tamin'ny voalohany, tsisy mbola tsy tany eo fahakelezana, fa efa nanomboka nenitombony taona, nanjary netiny fiainana, nanjary le samy sakafo be, nanjary lehilahy misy be voka be efa jerenana échographie efa enim-bolana, le vokatra le fomba fisakafoanana dia mifindrany amin'le zanaka zay. Reny atao hoe maladie familiale fa tsy héréditaire akory, fa tsara ny mahafantatra an'izany. Mety hoe nanay rambomanga foana ny laoka isan'andro isan'andro, ny anankiray kotleta foana ny laoka isan'andro isan'andro, afaka famenona kosa aloha le izy, afaka famenona le izy fa ohatrany tsy mety mitovy amin'ny anay. Rehefa misy inona laokanareo pasteur? Ny anay vorontsiloza sy henan-kisoa, fa zany vorontsiloza sy henan-kisoa zany ao aminay rambomanga sy patsa. Be dia be ny lafitsarany zay tokony hanaovana ny fizahana
ara-pahasalamana indrindraindrindra eo amina resaka fananahana satria oa ny anambadiana iterahana fa anjaranareo mivady raha hiditra amin'le fanambadiana raiso ny andraikitra vokatra izay fanapahan-kevitra hoe ivandy zay ka hozakaina ina inona na inona mitranga. Nisy tantara anankiray ohatran'izao a tsy ho teneniko le olona tompona andraikitra be zany. Izy mivady ireo a dia tonga amin'le hoe lova tsy mifinitra amin'ny karazana firazanana misy azy. Dia ny zanany a ny vavy tena tratran'le aretina IMC moa filazanay mpitsabo azy, sady infirme moteur no infirme cérébral, sady tsy ampisaina zany le mipetraka eo ambony sezao foana. Ndray maka izy mivady ireo nefa olona manana ny maizy azy sady manam-pahaizana be. Dia nisy mpianatra dokotera anankiray tonga tao amin'le madama, ohatrany hoe nitantara problème tao. Dia avy eo ny teny le madama hoe lazany momba ny aminy hoe ny anay ary ny zanakay ohatran'izao a tena tsy hoe ny alamaina fa ohatrany menatra aza le mpianatra nyresaka tamin'le madama momba le problème. Dia nitantara izy hoe nenay osy izy tena fantatray mihitsy a isaky ny bevoky madama dia any ampitan-dranomasina manao fanarahana, manao le suivi zany, dia manao échographie. Dia ozy ny dokotera vazaha hoe tokony asoriny ty zanakao ty a fa sampona, fa nanana fifanekena izy mivady hoe fanomezan'Andriamanitra mariky ny fifankatiavanay io a tsy asorinay mihitsy. Anankitelo ny zanany a any amin'ny lala izy tsy miseho engane mba tsy rehefa any amin'ny javikeliny mba tsy iseho fa hoe mitondra an'le tarazo lehilahy fa izy mirahavavy. Ny anankiray moa efa notomanitra fa bevoka fanoroany ray zany vavy le raha matoa natao ny fanarahana tany fahasalamana tany an-dafy a hitan'ny échographie hoe tena tratran'ny infirmité motrice cérébrale ny zanakareo vavy, andao asorina. Raha amin'ny mahadokotera fa io misy lalàna, misy le tsona hoe interruption volontaire de grossesse, zany hoe fampitsaharana ny voaka mahitsy be hoe fanalan-jaza. Ny ara-tsoratra masina tompoko dia tena crime famonon'olona ny fanalan-jaza amin'ny lafiny rehetrarehetra, na méthode inona na méthode inona ampiasainao anasorana, satria vao manomboka mitsaika le ainao anaty kibo ao dia efa aina iny zay. Ka na ny lehilahy na ny vehivavy matetika mialatsiny eto ny tompo amin'ity fomba fiteniko ity, dia fiteniko zany amin'ny zanako vavy. Zaho tsy niteraka zanaka vavy fa ny zaza tezaiko rehetrarehetra na ny fiangonana na ny fiarahamonina dia tena miteny mihitsy mialatsiny amintsika lehilahy fa alika ny lehilahy, tena alika ny lehilahy. Mafy peza ny fomba fiteniko zany. Nanaonao foana tany le nitsaiko ka mosa inona le fola nanandrana dia hoe zay kapa tsy hita fery. Dia ny réflexenay voalohany indrindra rehefa petraka le zaza ao amin'le ny réflexe ny lehilahy voalohany indrindra asoro io criminel mpamon'olona. Kanefa isorana anareo andriam-bavilanitra fa tsy vitsy koa nareo hoe vitako ny anaty na ilaozanao ary aho. Fa tsika lehilahy no manao hoe kapa tsy hita fery, fa maherisetra be eo le teniko hoe zany ny fiteninay ho an'ny zandrinay vavy sy ny zanakay vavy hoe tandremo rakizy a, tandremo ry zanaka vavy fa alika ny lehilahy. Fona aminareo lehilahy namako fa tafiditra ao anatin'izay koa tafiditra mbola tsy nanao an'izay kosa aloha fa fampitandremana angeo aleo misoroka toy izay mitsabo. Nisy resaka teo hoe ray aman-dreny ahako
afaka miaraka vera mbola tsy ampytaona tsy fantatry hoe anana fotoantsika aoriana kely ao indray ny hoe inona ny hevitry ny fiarahamonina inona koa ny mety ho hevitry ny soratra masina sainge tena mifankaty be mihitsy 19 taona sy 15 taona ary le fitiavana efa tena mifo ary tena mifankaty fa inona ny fepetra na inona no mety ho fiarovana zay andraikitry ny ray aman-dreny sy ny fiarahamonina mitaiza rehetrarehetra mba ho tonga amin'le tena fitiavana tanteraka le fitiavana tanteraka io zany hoe mefara amin'ny fanambadiana fa mametraka fanontaniana koa nareo hoe tsy maintsy mefara amin'ny resaka fanambadiana ve ny ino zany fisipana tsy hitako le fomba hoan'ny miaraka le hoe finamanana na le hoe fisakazaina le fanaovana sipy iny ve tsy maintsy mefara amin'ny fanambadiana azosika atao sujet mihitsy kosa satria tena actualité zany hoe ty olona miaraka amiko ty ve tena tsy maintsy hovadiko azo atao ve ny hoe manao sipa indroana fanotelony zay vao manapa-kevitra hoe ty ny tena hovadiko azo anaovana débat mihitsy zany fa ny débat atsika aloha androany dia hoe ny fizaham-pahasalamana mialohan'ny fanambadiana inona ny tombontsoa azo aminy ary inona ny mety hoe ho vokadratsina nambaratety fa ny tombontsoa avy aminy dia ahafahana misakana sy mampandray andraikitra le olona iroso ao anatin'ny fanambadiana nampahafantarina azy hoe rehefa zao tonga moa zany manantona le mpitsabo izy anankiroa ny fomba fanaovana azy dia raisina tsirairay fa tsy raisina miaraka eo dia avy eo vao manao confrontation ho le voalazan'ny teny frantsay dia ambara amin'le couple hoe zao no mahazo anao na zao no mahazo anao raha hiaraka nareo hivady nareo hiteraka nareo zao ny risque ampahafantarina azy raha ozy moa hoe tsy mampaninina anay zany fa vonina zay fa zay tena mifankaty raisiny andraikitra hatramin'ny farany ary tsy tokony mieny io hatramin'ny farany ny zavatra anankiray teto ny olazaiko tamin'ny fotoana napateto ny ray aman-dreny lehibe tsy zavatra mahamenatra akory ty lazaiko aminareo ty fa tsy filazako an'ity mety ho mahamenatra raha sanatry misy zavatra mitranga anisan'ny zavatra tilinana jerenako amin'ny resaka examen médical ny resaka hoe fahasalamana mety hoe ara-pananahana dia mety misy aretina vokatry ny firaisana IST moa ny filaza azy hoe infection sexuellement transmissible dia ty zavatra anankiray ty torohevitra tena omena anareo vehivavy ianareo vehivavy mahitsy be amin'ny teny tena mahadokoterana ny tenenako anareo ny lamba fanaonareo manolo-koditra dia azo atao misy syntetika mihitsy azonareo ve tompoko izany zavatra teneniko izany aza sisinan'ireny hoe nylon ndraindraingy mety misy zany samy olon-dehibe tsika miresaka eto mety misy mbola ankizy ihany efa manomboka viza be kosa mety le vadinao mihitsy miteny hoe mety be amiko ianao rehefa le manao an'le atina akanjo lamodimody reny fa mety manaitaitra anahy mihitsy kanefa be dia be mihitsy ny vehivavy amin'izao fotoana izao manjary misy tsiranoka na perta vokatry le fanaovana lamba manolo-koditra syntetika ny vahaolana lamba anaovanareo na ny lehilahy koa raha tokony ohatran'izay tokony tsy zavatra syntetika fa ataovy coton foana inona ny mampisy an'le olana an'le izy fa ngah ianao mandehandeha any ozy izy le rangah fa maninona ianao misy perta fa maninona ianao ohatra misy fofofofony zany nefa le raha matoa tena tsy nandeha mihitsy azonareo ve tompoko le tiako hiaviana ary io mamindrany amin'le lehilahy koa fa le lehilahy amin'io aretiny io tsisy fisehony le izy any amin'ny lehilahy fa any amin'le vehivavy le izy tonga dia le misy an'le tsiranoka ohatran'le ronono mivadika reny dia mangidihidy nefa le vehivavy tsy hoe nandeha nakaiza akory sanatry nitsangajanga na namitaka ny vadiny fa vokatry le lamba zay manolo-koditra dia mba torohevitra zany omenany vehivavy na mety hitena aza le lehilahy vadinao mety be amiko intsy le tonga dia lamodimody be anao iny moa anjaranareo vady manokana any iny vi intime manampy vady zany fa torohevitra
fisakanana fisoroana mba tsy isiany zany zavatra zany a no antony fampiresahana. Mety possible ohatra hoe izy anankiroa tena niaro ny fahadiovany mihitsy talohan'ny fanambadiana, fa mandeha le resaka de ozy le tovovavy hoe za misy zavatra ohatra an'izao, de tonga de ozy le tovolahy hoe andeotsika hisaraka satria aika ianao misy an'izao. Nefa tsy azonareo ve le zavatra tiako hiaviana tompo, indrindrindrindra ho anareo vehivavy zany a, torohevitra tsotrotra omenanareo zay. Mety hoe lafiratsiny zay angamba mampatonga ny hoe na tsika malagasy ary tsy napiditra mihitsy tao anatin'ny lalànany hoe rehefa isora-panambadiana ny olon-droa irosa amin'ny fanambadiana de tsy maintsy tafiditra ao anatin'ny atota taratasy ilain'ny tompona ndraiky mpanjakana ny resaka taratasy fanamarinana ara-pitsaboana ny fitiavana tompoko tena manarona fahotana maro tokoa. Zay tiana tokoa mitombo tare ary ny olona mitovy ihany koa no afaka miaraka. Ndraindray koa misy nge goliata be le ramatoa fa tena ohatrohatran'izay le rangahy de fa mba mila mifampieritreritra ihany koa Davida sy Goliata eny tsy haiko Davida no maharesy foana fa mba ohatran'iza moa zany le zanaka sy taranaka avoakany rehefa aveo. Fa ohatra manao an'izany anotra ohatra zany mandrakariva hoe raha asiana karazana biby anankiroa zao amin'ny tokotany ao, reto misy alika vitsivitsy de reto misy saka vitsivitsy, de ny samy alika ihany nge fanositosika eo, ny samy saka ihany no mifampitositosy eo fa mila mifampizahatoetra tsara fotsiny aza mifanafina ny amin'ny zavatra rehetrarehetra. Fa resaka akinafinafina na resaka cachotterie ozy ny teny frantsay manimba zavatra be. Ny fifampiresahana ihany tompoko, ny ary misaotra ny komitiny sary sy feo manisy an'izao sehatra zao ahafahana miresaka. Mety hoe tsy de zavatra fady be loatra ny resahantsika teto, fa misy fotoana koa tena tsara mihitsy iresahana an'le tena fady mba ahafahana misoroka mba tsy ho latsaka ao anatin'le antsana zay efa tena loza amin'ny tatao amin'ny fiainam-pianakaviana amin'izao fotoana izao. Ny akamaroan'ny fotoan'ny zanatsika nge tsy ao atokantrano intsony, ndray aman-dreny koa efa vizaky ny fitadiavana de tonga ao an-trano de ahoana rakizy inona zay ry dada sy neny, de ohatrany hoe compensaina amina zavatra materiel le fitiavana sy le fikarakarana tokony omena an'le zanaka. De misy adidasy ry adidasina 3 hetsy ariary dada sy neny koa moa afaka mety tsy zay zavatra zay ny tena vahaolana, fa le fahaizanao miresaka maneho fitiavana ny zanakao ny tena idéal indrindra. Za ray mpianakaviana, misy reny mpianakaviana eto misy ray mpianakaviana be deaibe. Io dada na ineny io de manana ny anjara toerana na ny rôle ny père na mère ray reny, zany ray sy reny zany de mpaneho fitiavana amina fomba be deaibe ny mety azo anehoana zany fitiavana zany. Fa mila mipetraka koa amin'ny toerany hoe confident na confidente, zany hoe tsy azakazaka any amin'ny olo-kafa ny zanatsika hitantaran'izay mahazo azy. Ny olona mitanisa an'andro san'andro nge de ny olona mpiara-mianatra aminy, de any mpiara-mianatra aminy zay mety mitovy volana aminy izy no mitantaran'le olana de any ny samy mifanomeny vahaolana ozy Jesosy hoe nijamba mitarika jamba de any akadiny efa rana. Fa raha mipetraka amin'ny toerany confident na confidente ny zanakao ianao tsy anafena ny nininina mihitsy, nefa mipetraka koa amin'ny toerany hoe maître na maîtresse. Ny maître afaka mibaiko ary manaraka anao mety amin'ny tahotra ny zanakao, fa satria tsy maître fotsiny ianao fa père ianao, mère ianao, ray ianao, reny de matoky anao mandray anao amin'ny fitiavana izy. Mbola manana zavatra ho lazaina amin'ny pasteur de meko anao fitenena. Fantaniana mipetrako amin'ny pasteur sy amin'ny maray mandray sy dokoteranao. Tika anankiray ity de tsy tena tsitsako izay namalina an'le olona. Izy mivady de tsy niteraka. Izao ny fanapa-kevitra ny tenenina. Maketo aminao zay pasteur fa nieritreritra zay anao an'ireny le mère porteuse reny. Le mère porteuse zany raha ny fahafantarako azy de le hoe raha scientifique zany le hoe atao
Ahoana moa zany ny bebe profety dia implantenany amin'le olona anankiray zay ataontsika vehivavy anankiray zay zany le hoe mère porteuse. Ahoana fipetrak'izay amin'ny resaka siantifika sy ny toeran'ny fiangonana manoloana an'izay zavatra zay hoe eto zany le izy dia apetraka amin'ity olona anankiray ity dia rehefa teraka io dia zanako reto olona mpivady reto. Tsy haiko ohatrany tao amin'ny baiboly aloha tsy nahita fa ny hitako io tao amin'ny Genesis hoe iay Sara mihitsy ny teny tamin'ny Abrahama hoe vadio i Agara dia teraka eo ampifoko izy dia zanaka ihany dia amin'ny siantifika dokoteranao sy ray aman-dreny ahoana no fipetrak'izay satria efa tonga aty amintsika le izy efa tonga aty Madagasikara dia ahoana fipetrak'izay. Resaka bebe profeta na mère porteuse aloha ny ohatrany hoe any amin'ny lafiny ratsy no anomboako an'ilay resaka. Lasa resaka fandraharana izy io amin'izao fotoana izao satria misy vehivavy zay karamaina vola be ahafahana mitondra an'ilay zaza. Ny resaka bebe profeta dia izao tsy miteraka le couple le mpivady, ny anton'le tsy mampiteraka dia any amin'ny raha vehivavy satria tsy afaka hitondra voaka mihitsy le vehivavy. Manokatra finosateny kely aloha ampieritreretana antsika fa iny taloha raha misy mpivady 100 tsy miteraka dia ny 90 amin'ireo ny antony ny any amin'ny vehivavy, fa ny 70 zany hoe ny 70 isan-jato ny couple tsy miteraka any amin'ny lehilahy no antony. Fa efa mivadika zany antontanisy zany amin'izao fotoana izao, raha misy couple tsy miteraka amin'izao fotoana izao dia ny lehilahy no antony. Kanefa le fotom-pisainana tatsinanana anisan'ny tafiditra ao anatin'izany tsika malagasy hoe rehefa tsy mamokatra mpivady dia le vehivavy foana hoe tiany tsy mamokatra. Ara siantifika dia tsy marina intsony zany fomba fitenenana sy fisainana zany, tsotra be ny antony vokatry ny azakazaky ny fiainana. Ary amin'izao fotoana izao moa miara mitaty fa tsy ny ohatrany taloha ny lehilahy mamelona dia ny vehivavy mikarakara tokantrano, mametraka fotsiny ny lehilahy dia ny vehivavy no mitaiza. Vokatry le azakazaky ny fiainana, vokatry ny efa tsy manjary intsony le sakafo zao fa hafa le mbola hafa mihitsy aloha ny sakafo karakaraina ao tokantrano le fait maison, fa dia mividy ety seroa le bofy rapide na bofy sopide ozy izy ny fomba filaza azy. Le zavatra hoanina amin'izao fotoana izao efa simika daholo dia misy fiantraikany ireny amina hoe fahasalamana, io resaka raritsaina na stress misy fiantraikany io amina resaka fananahana na ho an'ny vehivavy indrindrindrindra ho an'ny lehilahy. Ka raha misy couple tsy miteraka amin'izao fotoana izao dia mivadika tompoko ny atontanisa fa ny 90 isan-jato indray no lehilahy no antony ary ny 70 isan-jato no vehivavy ny antony. Aza mbola mitehaka aloha ny vehivavy ary tsy tokony hitehaka koa tsika lehilahy fa mila fampieritrretana zany. Miverina amin'ny fanazavana an'ilay hoe resaka mère porteuse. Ny mère porteuse azafady ohatra hoe za zao manambady ary nisy trangan'izany mihitsy mantsy tao amin'ny fiangonako dia tany Afrika Atsimo no natao le karazana opération. Za manambady fa tsy miteraka izay mivady. Ny anton'le tsy mahazonay zaza, tsy afaka hipetrahana zaza ao anatin'ny tranonjanaka ramatoa. Ramatoa manatody tsara, ny vehivavy koa manatodika, fa kely ohatry ny lohampaingo ohatry ny atodin'ny vehivavy fa tsy ohatry ny atodina akoho na atodina gana. Dia isam-bolana zany mamoaka atody ny vehivavy amin'le hoe fa 14 ny voly 14e jour raha oharina amin'ny fanombohan'le fahatongavan'le fadimbolana iny. Dia ny fanaovana an'le bebe et profeta, lehilahy zany manana an'le tsirinaina lahy dia alaina le tsirinaina lahy iny dia alaina koa le atody misy an'le tsirinaina vavy. Dia raha amin'ny lalan'ny voajanahary ara-dalàna le tsirinaina lahy sy tsirinaina vavy miona ao anatin'le
misy an'izay hoe trompe zay ohatrany karazana canal tube dia manomboka mivoatra izy ao mivoatra dia midina makao amin'ny tranonjana zany'le ramatoa dia ao izy no mivoatra koa satria le ramatoa tsy afaka hitondran'io akambana ao anatina eprouvety zay mampabebe eprouvety azy alaina le tsirilaina lahy dia akambana amin'le tsirilaina vavy dia atao anatina eprouvety dia rehefa manomboka me le bebe izy ao mitombo satria me mitombo le sela dia atsofoka ny anatin'ny kibo le mère porteuse amin'izay zany hoe tena zanakay mivady mihitsy le izy fa no mitondra azy vehivavy hafa fotsiny zay le mère porteuse fa tsisy idiran'le hoe Iagara novadiny Abraham tsy zanaky Sara mihitsy Ismaël fa zanaky Iagara fa ara-potikevitra araka ny tenin'ny Sara hoe za tsy mba nambinin'Andriamanitra anana zanaka aminao fa omeko anao Agara mpanompo vavy fa dio izy dia le zanaka aterany raisiko atao ho zanaka. Resaka bebe profety raha scientifiquement parlant zany teny frantsay efa be dia be ny manao be dia be ny couple tsy miteraka miditra amin'le manao bebe profety misy manao an'izany eto Madagasikara fa lafo. Resaka scientifiquement parlant raha amin'ny resaka moralité indray moralité sy éthique tsika aloha tsy manana statut momba an'izany tsy manana lalàna momba an'izany mety azosika atao lalàna zany hoe ho an'ny FPVM azon'ny FPVM atao ve na ny fiangonana protestante réformé atao ny manao resaka bebe eprouvety tsy afaka hiteny hoe azo atao na tsy azo atao satria tsy mbola misy lalàna momba an'izay aloha eto amintsika ny zavatra nisy fotsiny ny tantaraiko taminareo tsy niteraka le madama dia le ramatoa anankiray tao amin'ny fiangonanay no nanao porteuse nentina tany tena menan'le zay ny fanarahany tany aloha tsy fantatro zay ny fanarahany tsy fantatro lalàna ny fahefanam-panao lalàna eto amintsika zany dia ny antenne miera pirenena tsy fantatro satria za tsy mahay lalàna efa misy lalàna n'izany ve ao anatin'ny lalàna ny malagasy ohatrany hoe lalàna ny antsoina hoe euthanasie lalàna ny antsoina hoe fanalanjaza ho any amin'ny firenena everina famandroso dia efa azo atao ny karazana ny teneniko anareo teo hoe IVG interruption volontaire de grossesse na interruption thérapeutique de grossesse hoe mety aningotra ny aimbenao madama raha ohatra ka tazominao io zazy eo ahoana no atao raha ny lalànantsika malagasy dia mbola tsy manaiky an'izany na inona antony fa famonon'olona zany rehefa na inona endriky ny resaka fanalana zaza ny resaka bebe profety tena tsy mahafantatra tompoko hoe efa nandinika momba an'izany ve ny antenne mera-pirenena satria ny asan'ny député tompoko dia mpanao lalàna fa tsy zay tsy fantatro na mahavalany fa ny bebe profety zany tena zanak'izy mivady resaka biologie tena enfant biologique an'io fa ny Ismaël dia tsy enfant biologique ny Sara mihitsy fa enfant adopté natsangany hafa ny resaka fanangana fa na ny enfant biologique na ny enfant adopté na ny zanaka tena avy aminao mihitsy na ny zanaka natsanganao eo anatrehan'ny lalàna rehefa nataonao hoe zanaka dia mitovy ny zoany eny tompo misy manana fanontaniana ve dia mety efa afaka marantsika satria efa akaiky ny lera afaka manantony ianao ray aman-dreny. Ny fanontaniako tamin'le mère porteuse teo zany dia izy io zany tsy manambady no ametrahana an'izay zavatra zay tsy manambady izy samy toy manambady izy rehefa ohatra ka voapetraka le izy tsy azoko le dia azavaina ka miankina amin'ny fifanarahana io zany mitsy resaka contrat ary misy taratasy ara-dalàna atao mihitsy olona célibataire ve no mifanaraka amin'izy mivady ataoko ohatra hoe hoe zay mivady dia mifanaraka zay mivady hoe iza ny hitondra ny zanantsika dia resahany olona eo io olona io koa tsy maintsy misy fizaham-pahasalamana atao aminy hoe afaka hitondra n'le zanakay ve io olona io
mety olona mbola tsy manambady io, mety olona efa niteraka io, fa fifanarahana eo aminay no anaovana an'le hoe mba mety ve ianao raha ianao ny tondra ny zanakay. Zay le hoe mère porteuse. Voavaly ve le fanontaniana tompoko? Eny tompoko. Rahabantsika aminaran'i Jesosy dia mankasitraka pasteur. Ndraindraisiko kely le thème teo dia hoe fiomanana ara-pahasalamana mialohan'ny fanambadiana. Somary valaparantsika betsaka le resaka hoe ara-batana, nefa tsika teo ny resaka hoe saina vatana fanahy. Fa manao ahoana tompoko no fipetraky ny tsy haiko, mety tsy vita androany izay. Fa ny resaka fiomanana ara-pahasalamana, ara-tsaina mialohan'ny fanambadiana. Zavatra mitranga manko dia izao hoe be da be ohatra zao le couple mandray zava-mahadomena le lehilahy. Dia efa misy fikorotana tsaina le lehilahy. Dia ny lasa dia eo miaraka amin'ny vehivavy izy, dia ny vehivavy zany mivady any zareo moa zany avy eo. Dia lasa misy fiatraikany mifamono, zany moa zavatra antsika ny fiarahamonina tsy afenina zany. Miady le mpivady, vonoany le lehilahy le vehivavy. Dia miteraka korotana be da be amin'ny fiarahamonina misy atsika. Ka tsy haiko, eto amintsika moa tsy dia malaza ny resaka hoe psychologue, miala tsiny amin'ny tenan'izay. Fa manao ahoana tompoko ny fomba fipetraka izay, surtout ho an'ny tanora zany, hoe fiomanana ara-pahasalamana, ara-tsaina, ara-batana manko ny tena resantsika betsaka teo, fa le ara-tsaina zany manao ahoana. Izay fanontaniako anankiray dia ty faharoa tsy fanontaniana fa vahaolana zany zavatra mba hitako dia mahasareko amintsika nambana. Tsara koa ireo olona mamaky boky, mamaky boky momba ny hoe fanambadiana. Fa za zao tena mamaky an'izay amin'izao satria araka ny teny pasteur teo, tsapako le izy hoe be da be miomana ho an'le andro ray, fa ny ao aorianan'le andro ray tsisy miomana intsony fa dia hoe izay fipoakany eo fipoakany. Fa olana anaky boky anankitelo, ile boky vakina koa amin'ny tanora kristiana antsika dia mila mitandrana. Fa ny anavo izay boky anankitelo vakiko izay, tomeko anareo titran'le izy dia afaka vakinareo le ouvrage. Gary Chapman ny anarany rangahy, izy io dia sady pasteur any Amerika. Pasteur izy no conseiller amin'ny resaka mariage. Dia nanohatra boky anankiroa zay izy hoe le 5 langages de l'amour sy les choses que j'aurais aimé savoir avant de me marier. Dia mba tiako zahanantsika tanora satria hitako nasoana le izy dia za mbola tsy anatin'le izy fa dia efa mahafantatra zavatra be da be anatin'le izy, na dia mbola tsy anatin'le fanambadiana ary. Dia nanankiray farany boky pasteur koa nanohatran'izy io, le izy moa amin'ny teny anglisy fa tsy haiko rehefa misy version amin'ny teny frantsay, The Boundaries in Dating, zay ny titran'le boky. Resaka hoe inona ny frontière tsy azo ioarana rehefa misakaiza man'olona ianao en tant que kristiana tanora. Dia matetika manko tsika tanora variana amin'ity, dia izay hitantsika ataon'le olo malaza dia inona arahantsika, fa tsika kamo mamaky boky, kamo andinika akoatran'ny baiboly. Za tsy miteny fa fanampy, tena hoe manampy antsika ny ten'Andriamanitra, fa aza variana be amin'ity fotsiny ihany. Fa mba zao mitenareo nahitako an'izay boky izay 10,000 ariary nahitako an'izay teny an-tsena. Dia ozy izy hoe tena misaotra ny tompo fa nahita an'ity boky ity, satria tsy napoziko misy zavatra atao anatin'le izy. Dia izay mba isaretako isantsika raha ohatra tsy tia mamaky boky tsika fa hoe leo be hoe mamaky ary sokatra ataovy audio raha tia mihaino ianao dia ataovy boky audio le izy dia henonao le zavatra tenenina. Dia ozy ny ten'Andriamanitra hoe fataro ny zavatra rehetra, asony mafy izay tsara. Fa tena manentana antsika dia vahaolana moa izay meko izay fa le resaka ara-tsaina teo pasteur mba tiako hidirana kely raha possible. Saotra tompoko. Ia, misaotra azy, misaotra ny tanora tena tonga dia manolotra vahaolana ho an'ny tanora tahaka azy. Mety hoe mbola tanora zokiny ihany ny tena aloha na dia efa misy taona aza, fa mahafinaritra hoe rehefa le samy mitovy no afaka mifananatra. Marina tokoa no hoe resaka tena fahasalamana ara-pahasalamana ara-batana ara-nofo no nyresantsika teto androany. Tsy izay ihany ny zavatra tokony homanina sy fantarina mantsy alohan'ny fanambadiana, ny fotoanany tsy ampy. Mbola misy teboka be dia be hoe raha iroso amin'izany sehatra ny fanambadiana izany reto zavatra reto aloha farafakely ny tokony homanina, satria miankina amin'ny famenoan'ireo zavatra ireo mety ahafahana mitaratra hoe ho lasa lavitra, ho tonga amin'ny faharetana ny fanambadiana reto olona anankiroa reto, na araka le obolana teo hoe naorina teo ampakanakitaila izy dia ny mpisoronana no rava.
marina be le hoe ny fahasalamana ara-batana, ny fahasalamana ara-tsaina, ny fahasalamana ara-panahy. Ny fahasalamana ara-panahy moa mety hoe andraikitry ny ray aman-dreny mpitondra fivavahana iny, fa ny fahasalamana ara-batana sy ny fahasalamana ara-tsaina andraikitry ny mpitsabo, na misy moa atao hoe mpitsabo ny momba ny saina, na manampaizana manokana momba ny saina, na psychologue na psychiatre raha resaka fitsaboana izy dia psychiatrie, fa raha resaka fikaroana momba ny izy dia psychologie ny filazana azy. Tena azo dinihana mihitsy zany rehetrarehetra zany, fa lavany andro iainana zay isorana ny komitiny sary sy feo mametraka an'izao sehatra zao ahafahana mifampitaiza, satria zavatra misy iaina ny andavanandro tsika sy ny zanatsika, olana atrehana zay ohatrany to tsy ahitana valiny, fa any amin'izao tontolo zao no manome valiny, nefa le valiny omeny zao tontolo zao valiny zay vao mainka mampilatsaka ny totongana be zany ny fiainam-piarahamonina misy eto amintsika. Fa rehefa tsy aty misehatra ohatran'izao ny ahazahoana valiteny sy vahaolana, tena tsisy azo antenana intsony, mety hoe ahitana fanarenana. Efa eto moa ny tonean'ny fiangonana anisan'ny nanasy izy ao anatin'ny komitiny sary sy feo, zay nga no mamarana azy aloha ny androany, fa efa iomana koa ny fidiran'ny mpiandro sy ny mpiomana rehefa avy eo dia manjary raha mbola sitraka reo amin'ny fotoana manaraka, mbola azosika ivalaparana tsara mihitsy zany. Ary isorako be dehibe fa ny tena moa tompona andraikitra voalohany ao anatin'ny sekoly fanomanana ny mpitandrina, nisy anankiray zay anisan'ny mpiasan'ny radio sy mampaninana amin'ny tenin'izany, pasteur Randrena Solo miora fanomesana. Izy ny karoka nataony tamin'ny namohanana azy dingana faharoa dia nyresaka hoe dinidinika mialohan'ny fanambadiana sy ny fitazaina ao anatina fanambadiana. Tena miteny tena ataoko vaky-bahatsilana, tsy ampy mihitsy zany atao anatin'ny fiangonantsika. Ary zany karoka nataon'ny pasteur zany dia anisan'ny manohana be dia be an'izany zay hoe avoaka io ary mila ampiarina amin'ny fitazaina ny olontsika. Tsy niditra ao anatin'ny fanambadiana ihany, fa nefa ao anaty konga te evoaka, dia ahoana ny ahafahana manisy aro an'ireo efa tafiditra mba tsy hivoaka, fa mba hita hoe lambana kozy ny tenin'ilay ray aman-dreny teo fatony Hiresahana. Dia zay no mamarana ny fotoantsika, tsy fantatra na manana fitenena ny tonia dia amarana ny fotoantsika rehefa avy eo. Fa ny miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy dia miaraba ny pasteur misaotra anareo amin'ny rahalahy nanaiky tamin'ny fanasany ny komitiny sary sy feo androany amin'izay dinidinika nafinaritra ny raha nateo izay. Misaotra antsika rehetra koa tonga nanohana an'izao fampianarana konferansa natao androany izao momba n'izay hoe melohan'ny fanambadiana izay ny fiomanana rehetrarehetra. Isaorantsika an'i Jesosy izay fotoana rehetra teo dia makasitraka pasteur be dabe ny lesona ho raisiny raha ny vinavinany momba ny hoe famomezana raha, misy zavatra hafa efa neritreretin'ny fiangonana fa tsara ampidirina, fa mbola hoentina ny anivon'ny mpihevitra raha moa ny fanapahana azy, fa hafa ny neritreretina rehefa mandinika mbola azo ampidirina ihany koa zay. Fa ny tena tsara dia ny fitinina kely ngamba dia ny mbateny kely ny hoe ny fitodiana any amin'i Jesosy ny amin'izay rehetra ho atao, dia ny fiomanana rehefa andeha hanambady ianao dia tena fametrahana aloha eo amin'Andriamanitra le tokantrano koa izay andeha ahorina, mba rehefa voaorina ny tokantrano ka rehefa tonga ny sedra tsy hoe hisaraka, fa ny tena ratsy indrindra dia ny tafasaraka amin'Andriamanitra. Dia mba ho tafahorina daholo ny rehetrarehetra ho tsara fiomanana na ara-nofo na ara-panahy. Makasitraka tompoko. Misaotra Tony, dia misaotra antsika rehetrarehetra koa naharitra amin'izao famaranana nyty ataoko hoe famelabelara-kevitra natao ty. Amarana azy tsika androany dia ametraka amin'ny tompony momba antsika rehetra, no avintsika rehetrarehetra ihany koa. Romby enimpolo amby efajato ny andinin'ny voalohany dia isy vavaka sy apetraka ny tsodrana orinan'izay. Mitsangantsika rehetra eo an-tananao raiko no apetrako izao. Eo an-tananao raiko no apetako izao ny fia nakoreta batayirisa naka marombe ni pavanu ta
hivavaka isika. Tompo, misaotranao zay noho ny amin'ny fotoana androany, nitondrana netreritra ny fiomanana tokony ho atao. Mety hoe ny tanora iroso amin'ny sehatry ny fanambadiana ny tena voateny sy voakasika tetra, fa manana ndraikitra makadiry be koa ny ray aman-dreny satria ny azony ny vanikolakana dia ny tanany reniny tsara. Mampianarana i Jesosy anana firaisana aminao. Tsy maineneniny izay raha tafasaraka aminao. Ianao ny mpampianatra tsara indrindra, ary marina amin'ny tenin'ny mpanomponao teo ny hoe raha tafasaraka amintsika. Tsy manana firaisana aminy very. Inona moa ny soa azo nareo ianao? Raha azo nareo ary zao rehetra zao nefa very ny ainareo hoe very ny fanahinareo. Fa misaotra Jesosy mbola misy sehatra ahafahana mifampitaiza. Araka amin'ny tenin'ny apôstôly tamin'ny voalohany teo hoe soratra rehetra nomeny tsindromandrin'Andriamanitra mahasoa avokoa, natao hananinarana, anitsiana izay diso, hifanoroana, hifampahirezana mba hatateraka ny fanamboarana ny olona amin'ny masina. Ty Jesosy tona ny fanamboarana, amboary zay mba ho tanteraka tahaka anao. Arivo ny andro, ody zay, mba marino zay vita teto. Tanany anjerinao zay ary tsy hainao isam-baravarana amin'ny fitahinao. Mpanomponao zay ary mpanomponao mandrakizay, zahay sy ny ankonanay. Misaotra Jesosy. Rainay eo zay any an-danitra ho Masina nay ny anaranao. Ho tonga ne ny fantsakanao, ataonay sitraponao ety atany ho tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio zay anina sahaza ao anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay eo amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ny fahasoavan'i Jesosy Tompo, fitiavan'Andriamanitra rainy, tomboka say ny fanahy masina zay mahazanaka mpandova antsika nay, manana ny zavatra rehetra tsika ho aminy, ary na mety mandalo fahoriana aza mahatoko fa efa naharesin'ny Tompo. Ho ampitombonao amintsika mandrakarivana zany. Mandehana amin'ny fifalen'ny tomponao, aza matahotra, aza merikerika foana fa momba anao, amonjy anao aho ny Tompo. Misaotra Jesosy. Anao ray zanaka fanahy masonao, tera sy nihaja ny voninahitra ambony indrindra, dia ho tanteraka tokoana izany amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia manao velomantsika rehetra, samy ho tahin'Andriamanitra tompoko.